Faly miarabantsika mpanaraka ny catéchisme d'adulte. Soa eto amin'ny fandaharantsika amin'izao andro alazoma fahasivy ny volana aogositra taona 2024 izao. Androantsika iresaka lohateny somary miavaka kely dia ny hoe loza manambana apokalyptika. Tena ilaza inona koa le rangahy io, ilaza loza ve? Dia araky ny description zay navoakantsika tamin'ny maraina dia ny hoe morongatra zay tsy izy hitatsika tamin'iny toe-javatra mahakasika ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny Jeux olympiques iny a. Tsika moa tsy andany andro be tsony ahoana eny resantsika ihany misy une partie fa niainga avy amin'iny zany nahatonga le réflexion hoe miseho masoandro ary morongatra zay tsy izy ny wokisme ozy tsika, ary manoloana an'izay firoborobon'ny mouvement wokisme zay a dia misy ankolafy na antokon'olona ihany koa izay ahoana moa laza zany misorganiser mba ahatonga an'ilay fanoherana ny wokisme. Dia eny betsaka ny olona manohitra azy fa misy zany tena se déclarer mihitsy hoe ho mpiaro ny fivavahana kristianina ireo le ataontsika hoe millénariste fondamentaliste. Aza taitra nareo fa mbola hidirantsika tsirairay daholo reo inona zany wokisme, inona zany millénariste ary inona ny millénariste fondamentaliste. Izy ireo dia miasa mangina kanefa tena efficace dans le sens hoe tena misy fiatraikany, ary tsy ho azonareo an-tsaina mihitsy hoe atraizany stratégie ny millénariste sy ny stratégie zany hoe reo zany pôle anankiroa mifanandrina amin'izao fotoana izao eto amin'ity tany ity dia ny wokisme sy ny millénariste. Aiza ho aiza amin'ireo ny place atsika, aiza ho aiza amin'ireo ny position tsika zany dia ho hitanareo ihany le izy. Ireto millénariste fondamentaliste ireto farany a dia mandray ho arabaky teny ny tenin'ny soratra masina hoe ny amin'ny isininy atao hoe Armageddon amin'ny andro farany, atao contre guillemets andro farany, dia zareo mieritreritra fa izy ireo no les élus de Dieu na ireo voafidin'Andriamanitra hanatanteraka hono ny prophétie ny Armageddon. Zany hoe amin'izareo ny Armageddon dia mila fanatanterahana fa tsy tanteraka ho azy, dia zareo no hiprovoquer an'io Armageddon io mba ho tonga ary zareo mahatsiaro ny tenany ho voantso hafateraka ny prophétie ny Armageddon. Ny zavatra resaka eto zany tsy resaka faminaniana sao dia mieritreritinareo fa mialatsiny raha nonona analina ohatran'ny zalany amin'ny apokalypsy sy zalany amin'ireny fiangonana hafa reny, tsy haminany eny azo zany hoe maminany any a, fa dans le bon sens du terme ny faminaniana dia tsy filazana zavatra ho avy, ny faminaniana tsy 10 heures de bonne aventure, ny faminaniana tsy mampiasa boule de cristal dia mamina avy hoe angamba eritreretina vinavinaina na nanofy aho na nahita fahitana aho na nandrefa eo aho zao nitranga raha afaka folo taona, non. Fa ny faminaniana ny tena vrai faminaniana dia manao lecture politique internationale mifandraika amin'ny religion, lecture politique mifandraika amin'ny religion sy ny resaka idéologie historique. Amiko zany ny atao hoe faminaniana, hoe ahoana ny capacité ny théologiana anankiray manao lecture politique religieuse sy ny resaka
historique na idéologie zay zany no ataoko eto ka zatsy anao redyredy hoe isy ohatrany sasany hoe isy bomba ilatsaka ao amin'ny Tour Eiffel de isy ady ary tsy zay mihitsy ary d'ailleurs ny apocalypse tsy milaza an'izany tsy zay mihitsy ny ambadiky ny apocalypse fa maninona anao fanainan'le titre hoe loza apocalyptique satria misy zavatra mila ampahafantarina atsika eto mba hitandrematsika satria ireo akolafy anankiroa reo dia samy mandrivotra ary raha tsy mitandrina atsika dia voafandrika hanaraka ny anankiray na ny wokisme na ny millénariste fondamentaliste zay samy toeriko aloha tonga de ataoko mahitsy eto za zany de sady tsy millénariste mihitsy anti millénariste aho fondamentaliste ary anti wokisme ihany ko or reo zao no pôle anankiroa azo lazaina hoe amin'ny tontolon'ny idéologie fivavahana tsy miteny hoe fe zao tontolo zao fa mizara roa mazava tsara ny camp zany a manoloana an'ireo bon zay zany hanomboatsika ny resaka dia toy n'ilay resaka teraka polémique be mahakasika ny jeux olympiques les cérémonies d'ouverture ny jeux olympiques betsaka taminareo no nanao commentaire hoe mba tokony mitondra ny hevitrao ianao efa nilaza ihany aho fa amin'ny angle hafa tokony ianao fandarina video ianao mahakasika an'le izy a misy nandefa MP dia tsy namaly eo no eo fa c'est vrai nandefa bribe na publication ihany a juste pour azahoako ny réflexion avy any aminareo ahitako hoe aiza ho aiza misusitue aiza ny akabeazan'ny olona ka anio aho zany dia tsy resaka loatra mahakasika ny jeux olympiques intsony satria efa be zay teo zay ary tonga am'le teny tanora lasa disika loka ka tsy milamina saingy ny analyse hoentina eto dia hitarika amin'ny resaka lalindalina kokoa ireny no atao hoe reny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny cérémonie de jeux ouverture reny sy ny taorinany satria tena tapage médiatique mihitsy le izy ireny no atao hoe guerre médiatique sy idéologique zay hitantsika tsara ny hery mifanandrina de hitako hoa lay millénariste tonga de miréagir ary ao milany koa zareo wokisme tsy miteny direct zareo zay millénariste ary zareo koa tsy hiteny hoe zay wokisme fa le fotokevitra vozina de hitanao hoe mirona ao amin'ny wokisme zany ny anankiray mirona amin'ny millénariste fa ireo samy tendance extrémiste daholo ary samy dangereux daholo ireo roa reo ka ny jeux olympiques tahaka reny zay fiaonana iraisam-pirenena eo daholo ny firenena rehetra misy hatramy firenena tsy fantatra ao zany hitako tamin'le filaharana teo amin'ny scène iny dia tribune anankiray pupitre avo de avo ny compétition internationale afahana mivoy ny firaikevitry ny tsirairay occasion zany io ho an'ny olona ary à l'unanimité zany hoe ny rehetra dia niezaka mihitsy zareo mpikarakara tamin'iny cérémonie d'ouverture rehefa betsaka ny réaction tranga nanao tentative tsy ndreko tsara hoe tentative andrana nanao démenti arak'izay azony atao ny hoe tsy arak'izay lazana fiheveranareo azy io fa tsy zany io fa zao tsy zany io fa zao eny na tany Madagasikara aza mpanakanto manana maizy azy dia niezaka ny porte parole sy relayeur zareo avokoa nefa dia na le argument aza plus zareo tonga am'le fiteny plus qui s'excuse s'accuse ozy ny teny frantsay dia flagrant be na tiatsika na sy tiatsika fa ny sehatra international ohatry reny no moyen de propagande zay propagande idéologique ho an'ny wokisme iny tsy azo elana zany propagande idéologique anany wokisme iny izay ezahana sarotsaromana amin'ny fomba rehetra ka hoe kolotsaina fifaninanana sportiva ny sasany otany hoe nareo nilozanareo mandany andro mitsikera olona fa ny olona mandray mandrobaka meday zay le ny teneko hoe
fomba naromana azy daholo zany a fa outil de communication tsisy mihoatra noho ireny, ary ny fikendrena dia ho tonga amin'ilay atao hoe banalisation an'ilay fotosainana wokisme sy karazana normalisation le izy, zany hoe rehefa lasa banal, rehefa mahazatra lazao hoe lazany hoe tsy de quoi loatra, mialatsiny am'le tervenana hoe tsy de quoi loatra le izy a, dia tafita ny hafatra ary izay ny tanjony zareo ao anatin'le izy. Efa nyteny aho tamin'ny publication madinidinika nataoko teny atsefatsefany teny a fa ny resaka kolotsaina entre guillemets ny culture, ny art, ny musique, ny compétition sportive internationale dia sehatra anankiray eo ampelantanan'ny olona influent manana ny maizy azy eo ambanin'ny atao hoe sous la bannière de la culture du sport afana manaparitaka. Raha misy ny olona civilisation anankiray izay tena manana zany atao hoe art zany sy resaka hoe compétition sportive zany a tsy misy mihoatra noho ny romanina. Fantatrareo tsara fa ny romain dia manana zany atao hoe karazana fahaiza-miaina na ny vohy resaka compétition. Hitanareo any amin'iny le toerana zay ao Roma iny fanaovan'zareo an'ireny fifaninanana soavaly, gladiateur, nanao banquet zareo pendant une semaine, tena zareo tompony. Fa ny antony nanaovana an'ireny tsy hoe sanatria olona fetara fotsiny zareo hoe tia manao fety, zay masina ka fety io fa nareo no dramatiser zavatra, nareo no diaboliser fety, manao fety ny olona. Tsia, ny nanaparitaka ny empire romain dia ny foto-kevitra rehetra zay malaza ny Roma de miparitaka ho azy eraky ny empire. Zay mahatonga ny tamin'ny andron'ny filazantsara tamin'ny andro Jesosy hoe vavolombeloko anareo any Jodia, Samaria, eny hatrany amin'ny farany tany. Zany hoe le hatrany amin'ny farany tany esoro anatin'ny eritreritra, tsy hoe tonga ny Madagasikara, tsy hoe tonga ny Comore, fa ny stratégie d'évangile, ny fampitana hafatra tamin'ny andron'ny romanina de hoe zay idéologie malaza ka voizina ny Roma de sûr et certain fa tonga erak'izao tontolo zao. Satria eo ambanin'ny empire romanina de ny empire romanina manana ny stratégie na réseautage fanaparitahana hoe zao ndray zao no foto-kevitra malaza ny Roma, de iny foto-kevitra malaza ny Roma iny a mandeha ho azy any amin'ny province sy any amin'ireo royaume eo ambany fifehezan'ny romanina. Izay le hoe ho vavolombeloko anareo ao Jodie, Samarie, zany hoe na ny kristianisme koa za tamin'ny voalohany dia tsy maintsy nanaraka an'izay lalana zay hoe raha tiatsika ho tonga any amin'ny tany rehetra ity fampianaran'ny Kristy ity a de tsy maintsy makany Roma. Ary zay natonga ny Paoly apôstôly nanana stratégie hoe nataony ny fomba rehetra izay hampigadra azy. Jereo tsara le stratégie-ny Paoly a. Paul il est très malin, marina fa victime na persécution izy, fa na ny fomba ny persécutena ny Paul ara dia téléguidé, il a provoqué sa persécution, il a tout fait, il s'est arrangé mba ho gadra Rome. Zany hoe rehefa gadra any Rome izy, tonga any Rome izy dia mazava zany am'izay fotoana zay hoe afaka mandray ny filazantsara. De misy fotoana Paoly saika naninona filazany azy, saika ho gadraina tany Jerusalema de nanda. Non, nijoevany le carte satria nanana double citoyenneté izy, citoyen jiosy izy amaraby azy, fa manana ny carte na inona filaza zany, manana ny nationalité romane izy. De izy tsy manana droit hitsarana fa any Roma no tsaraina. Mikajikajy Paul de hoe rehefa tonga any Roma de mahazo tribune. Ary Paul orateur, mahay mandahateny. De ozy Paul hoe raha zany no mahazo occasion, inona ny occasion ny Paul indrindra de zao hoe ataoko zay atonga anao gadra politique. Dia rehefa gadra politique izy dia nenon'ny Kaisara izy tonga tany Roma. Zany hoe tianao tenena de zay hoe tahaka zay koa ty zavatra ty hoe
ireny compétition internationale na fiaonam-be resam-pirenena dia c'est pas juste hoe pour l'art, c'est pas juste pour l'amour de la ozy le hoe fitiavan'ny olona fandrosoany, fitiavana fialam-boly, fitiavana sport. Tsy atompoko, tsy andany vola amina milliard d'euros ny firenena anankiray juste pour le plaisir na dia ataontsika hoe firenena tia milalao aza ny frantsay, fa na tiatsika na tsy tiatsika dia occasion, tribune, plateau d'argent, d'or ahafahana véhiculer foto-kevitra sy fikendrena ao ambadika zany. Zay le izy hoe une pierre à deux coups, oui, mahazo vola, oui, miala voly, fa indrindraindrindra zay tsy niaviny olona dia le zavatra tiana voizina ao ambadika, iny no tena investissement ngeza be ho an'ireo firenena tandrefanareo, fa tsy ny vola loatra satria raha ny dépense nataon'zareo dia colossal tokoa. Zay le izy dia betsaka no nijabaka hoe nareo nivendrana fa tsisy idirany hony fa resaka jeu fotsiny io, resaka kilalao fotsiny io, fa ianareo no te diaboliser azy. Dia tsara angambany ho an'le olona niteny an'izany zavatra zany tsara mba hampatsahivina azy ary ampahafantarina antsika zay tsy mahalala, fa hampatsahivina ho an'izay efa mahalala ihany koa ilay fitenenana nataony Juvenal. Hoana ozy Juvenal, miala tsiny fa amin'ny teny latina le izy dia avy eo adikako amin'ny teny frantsay. Safady indrindra direct moa tsika dia hoe zahako avoaka eto lay citation ny Juvenal manoloana ny situation tahaka ireny. Inona no lazainy Juvenal? Iny amin'ny teny latina le izy hoe nam qui dabat olim imperium saces legiones omnia nunt se untinet atque duas tantum res anxius optat panen circenses. Zany hoe surtout lay tapany farany panen and circenses. Dikany amin'ny teny frantsay dia zao hoe meko anareo eto ambany eto teninga Juvenal izy io tsy tenin'ny César io fa tenin'ny Juvenal. Misy ny eritreritra an'izy io tenin'ny César, non, Juvenal no teny an'io manoloana ny pratika tahaka ireny efa fanao hatramina tanintany, tsy ataontsika natanintany fa hatramin'ny andron'ny romanina le zavatra tahaka an'ireny fifaninanana sy manifestation culturelle ohatr'ireny. Dia zao no voalaza dika teny frantsay io teny Juvenal io: le peuple qui faisait autrefois les empereurs, les consuls, les tribuns, enfin dont toutes les choses dépendaient, était trop heureux aujourd'hui d'avoir du pain. Il ne désire tout au plus que des spectacles. Zay zany izy raha amin'ny teny frantsay hafa raha ny fitinina zany io citation hoe donner du pain et du spectacle au peuple et le peuple se taira. Voilà. Omeo mofo, meo hanina ny vahoaka ary omeo divertissement ny olona cadre ambonimbony, zany hoe ny aty amin'ny masse populaire dia hanina nomena azy fa izy tsy te halala zavatra hafa, zany hoe mila kanina izy, dia rehefa voky ny kibony dia mamitsaka izy. Ary ny olona manana ny toerany maizy azy dia omeo divertissement satria zay ny besoin ilay, tsy le manana besoin primaire aty amin'ny pyramide de Maslow tsony ireny, fa olona ataontsika classe moyenne na koa olona aisé. Satria c'est pas n'importe qui ny afaka niditra jery ny Jeux olympiques iny satria fantatrareo fa lafo dia lafo ny billet d'entrée tao amin'ny Jeux olympiques. Donc lay ataontsika hoe le olona mba afaka miresolna, le olona cadre moyen na ataontsika hoe olona aisé, donnez-leur du spectacle et ils vont se taire. Zay zany conseil nomenan'ny César ny tenen'ny Juvenal. Ka inona mahatonga anahaka an'io citation io dia hoe mandray roa ty resaka ty hoe ny peuple, ny vahoaka
zany hoe ny vahoaka tsy mandady arona omena mofo, le mofo eto omena hanina satria maty ny anoanana sy sahirana izy dia mba tsy hiraharaha sy tsy saintsaina ny amin'ny fomba fitantanana ny tanàna, ny gestion de la cité, mba tsy atonga an'ireo vahoaka reo hijery hoe fa ahoana moa ny fomba fitantananareo an'ity tanàna ity satria cité ny filaza azy tamin'izay fotoana zay hoe ahoana fitondranareo ty fireneny ity dia omeo hanina izy dia voky izy dia natory ozy ry sarandriamanjato zay. Io daholo ny ataon'ny mpanao politika rehetrarehetra, ny mpitondra rehetrarehetra izay miabrutira ny vahoaka malagasy fizarana hanina dia amin'izay tapina ny vavany dia tsy miteny izy rehefa voky ny tsinainy. Fa tsy ampy zany fa misy indray ny couche sociale ambonimbony izay tsy ampy azy ny hanina fa omeo spectacle, omeo divertissement, omeo zavatra avolenta kokoa tahaka an'ireny. Eo amin'izay zany mandray roa le izy fa mikendry ireo zay le atao hoe citoyen ambonimbony na le atao hoe plebe, zay zany teny frantsay, omena divertissement mba ahafahana détourner ny attentionny nefa koa en même temps mba ahatonga azy tsy hisy rebeller. Zay zany mba tsy ahatonga azy ikony dia tout le monde est content, ny vahoaka madinika, ny vahoaka tsy mandady arona dia voky dia mieritra dia matory. Ny olona mba ataontsika hoe somary intellectuel na olona cadre moyen na olona aisé na aristocrate na bourgeoise zay mety manana eritreritra tiaka ny toeran'ny Jules César dia no nanaovana Jules César fety be zay anie dikan'ireny orgie romaine reny, ilay sakafo mioapapana izay nahatonga le hoe excès de table, ny orgie romaine au moins une semaine mihinan-kanina non stop ary tsy misy miasa. Ny vahoaka ery amin'ilay ina moa ny anaran'ilay toerana ngezabe any Roma aty sady hitako ao ambava koa le izy le Colisée, voilà le Colisée. Ny vahoaka zany nomena fafinaretana teo mijery an'le olona hoan'ny liona gladiateur sisa ino zany non iny ny an'ny tsy vahoaka iny fa iny ho an'ny plebe na ny tribun na ny olona efa mba manana toerana dia novokisana toka nomena hanina zany etoan'ny fanjakana romanina pendant une semaine tsy mody fa ao amin'ny cité-ny Jules César, amin'ny cité-ny César dia matory dia misakafo dia mifoha dia mijery spectacle dia matory dia misakafo dia mijery spectacle. Zay le fiainan'ny olona ary io araky ny filazan'ny historien no isan'ny source nampirodana ny fanjakana romanina satria zany lasa variana tao anatin'izany ny vahoaka iray manontolo. Fa fomba fiady zany ahafahana détourner ny attention-ny olona any amin'ny vrai problème, ahafahana mampangina koa ny vahoaka madinika mba tsy kitaba rehefa voky izy dia mangina. Fa indrindra zay idirantsika androany dia fivoizana foto-pikevitra sy foto-pisainana aletika tsara ao anatin'ny sain'ny olona. Zay zany ny amikako zany teny aminareo le hoe non tsy fantatrareo fa kilalao fotsiny zay tsy azonareo hoe le spectacle ny culture ny resaka sport dia hatramin'izay fitaovana ampitana idéologie. Ohatra tsika malala tsara ny hira gasy dia inona fomba fanabeazana ny mponina gasy ny ohatra lafin'ny mozika zao tamin'ny réforme Sébastien Bach nampiasainy Martin Luther mba ahafahany mivoy ny réforme satria ny muzika symphonique tamin'izany fotoana zany no référence ohatrany amin'izao fotoana zao inona ny référence amin'izao fotoana zao tsy adala ny frantsay raha naka ny Snoopy Dogg izay miteraka débat be hoe inona no mahatonga ny Snoopy Dogg sy natao ohatran'ny mascotte officielle ny Jeux olympiques. Oui, ça peut se discuter satria fantatrareo tsara il n'est pas trop catholique ce gars, mais ils sont pas cons les organisateurs satria misy message véhiculena ampiasaina ny figuran'ny olona malaza ahafahana mampita hafatra ka
izay mahatonga anteny hoe aza badoinareo zahainy amin'ny hoe nareo no iniara nareo ola inculte nareo ola tsy manam-pahalalana ka resaka sport avy de ahitanareo resaka azafady tompoko nareo zay milaza nefa inculte sy iniara dia mame anareo koa zay retour à l'envoyeur ny amin'iny resaka culture ampiasaina ohatrantany roma ny kritika azotsika taorina n'iny faneho-kevitra zay natao iny de hoe tsy manana culture nareo satria zany tsy milahatra am'zareo tsy resaka art tsy manana culture na artistika ho nareo iniara inculte zany fomba fiteny zany fotsiny il suffit de lire ny haino an'lay fomba fiteny zany fomba fiteny zany fotsiny de efa mametraka le olona miteny efa manakilasy ny tenany hoe zay isan'le caste ambony tsy mitovy aminareo be nahoana raha natadidinareo rehefa nanao an'le coup de gueule tao am page dia nasiko soratra hoe je suis désolé si je fais partie de la masse populaire mialatsiny raha isan'ireo be nahoana aho fa tsy namanareo élite ka satria ry zareo mise désolidariser am'le vahoaka zay lazany hoe omena mofo de mangina zay tompoko na omenareo mofo ray taonina tsy angina zahay ary zay tompoko raha omenareo divertissement maraina atoandro hariva hainay manavaka ny setroka sy ny tomana oui on va profiter za zao raha omenareo ticket mijery jeux olympiques nandeha aho tsy any mihitsy ny resaka tsy ny resaka hoe hanararoatra festivité je le ferai fa zao en regardant en observant ces compétitions sportives j'ai toujours un regard critique fa tsy hoe zay zavatra mahananao anay eto dia tonga de hoe zany ary ny teny tompo saorina ny andriamanitra tsia tsy aty zany no zany dia le olona le miteny hoe nareo inculte nareo iniara de efa mametraka ny tenany ho isan'le caste ambony ary misy ampany marina amy zavatra laizay zareo satria manambara tena ihany izy hoe mitony tena fa tompony ara bon daory zay zany atao zay tsy tompony ara fa zay mba mpankafy ara na ataotsika hoe mpanjifa ara fa ataotsika hoe zareo zany ny tompony ara tsy efa manambara tena ve zany fa hoe izahay no miproduire an'le izy de zahay tsy hainao fotsiny hoe amena na isaorana nay ny anaran'ny tompo fa justement hitondra analyse critique zay fanazavana mahakasika an'izany koa amin'iny resaka iny de ohatra zany na tonga le resaka iny le resaka tableau de Léonard de Vinci moa ny resaka tamin'isy le hoe le festin des dieux le dîner des dieux le festin des dieux zafady iny resaka iny ane raha ohatra ka iny iverenanatsika kely tsy tena ivalapatra be amin'iny na ny tableau any Léonard de Vinci ane dia tsy resaka tableau tsotra fa misy idéologie ambadika nanaovany Léonard de Vinci any Léonard de Vinci any za de tsy partisan an'ireo kristianina fondamentaliste zay milaza hoe nanosipotaka an'ilay tableau any Léonard de Vinci le olona nanao an'le repas des dieux le dieu Dionysos satria tsy référence amiko mihitsy ny tableau de Léonard de Vinci même le tableau de Léonard de Vinci est critique raha jerena à l'œil nu le tableau de Vinci Léonard de Vinci la Sainte Seine de ozy ny olo hoe me représenter la Sainte Seine iny tsy atompoko la sy tompoko vavy même ce tableau de Léonard de Vinci dia ny spécialiste en art rehetra dia nilaza hoe mbola misy zavatra côté hérétique zay voizina ao ambadiky ny tableau iny donc tsy any problème ary efa nyteneniko taminareo hoe tsy question na hoe blasphème ny droit au blasphème dia droit international manana zo tsara mihitsy ny andany sy ny ankilany hametaveta tena ampiasaiko le terme hoe mametaveta ny finoana zay ijoroanay
ary zay tsy mitarainany am'izany fa le natonga anananao an'le publication coup de gueule iny de hoe soyez honnête intellectuellement parlant hoe même le tableau de Léonard de Vinci ianareo ve mieritreritra fa zaho manokana choqué le hoe no atao tsinitsina ny tableau Léonard de Vinci tsy référence amiko ny tableau Léonard de Vinci. Déjà le personnage Léonard de Vinci est problématique ho anahy. Donc je suis pas là pour défendre Léonard de Vinci, au contraire. Tsy any ny resaka fa mazava tsara lay tia natongavana de hoe ahoana no ahafahana dénaturer an'ilay foi chrétienne. Zay le izy. Ary na ny tableau Léonard de Vinci no aho dia mialatsiny aho mety ho diso fanantenana ny kristianina namako eto hoe ary anao zany to tsy miaro an'iny tableau iny tsy miaro an'iny mihitsy aho. Iny tableau Léonard de Vinci iny n'est pas du tout l'apologie de la Sainte Seine de Jeudi Saint. Je suis désolé. Tsy zay mihitsy ny fikendreny Léonard de Vinci nampitanany fa ho an'ny olona spécialiste tamin'ny tableau iny dia mireprésenter ny na le modèle type nataony dia modèle na royauté anankiray de misy écusson ery ambony izay mampiseho ny royauté na royaume anankiray sy tadidiko ny anaran'le izy. Tanareo le écusson le marque ohatrany hoe ty royaume de Belgique, ty royaume de britannique, ty royaume azao dia apologie an'ilay monarchie no instrumentalisé na ny Sainte Seine mba ahafahana miteny hoe eo ambanin'ny fiain'Andriamanitra ny monarchie. Idiratsika zay mantsy rehefa avy eo le resaka monarchie io fa introduction le donc non détrompez-vous, c'est pas du tout hoe tezitra mafy zalahy kristiana fa vetavetaina ny tableau ny Léonard de Vinci tena meko tsodrano mihitsy ataovy araky zay tiavanareo fa tsy iny mihitsy ny problème, tsy iny mihitsy. Ary zay le mahatonga am'teny hoe zay le technique de diversion hoe hoentinareo any amin'ny faux problème andresaka fa le vrai problème ao ambany ho avokako eto ao zay andramanareo ho atelinay comme une couleuvre hoe bo personne n'a vu ça fa hoany sotroy fotsiny fa andao mody hoentina any amin'olo fa non on n'est pas dupe. Zay mahatonga anazy tsy tonga de ny fa zavatra hafa no natonga ny teny non soyons honnêtes intellectuellement parlant satria nareo resaka art de andao are disons les choses telles qu'elles sont fa tsy eny ampanodinana de anaovana zavatra démagogie juste pour hoe mieritreritra nareo fa ahafahana manadala anay fotsiny non tsy ho anahy manokana aloha tsy mipeuser amiko mihitsy izy. Donc amiko tsy filamatra ho ahy mihitsy aza iny tableau Léonard de Vinci iny ary zay no tena maha-pervers an'ilay zavatra natao tamin'ny ouverture des Jeux olympiques. Le perversion amiko dia tsy le resaka hoe akoatra ny resaka mœurs hoe ahoana le resaka théorie de genre iny mbola secondaire fa ny tena pervers amiko ao anatin'iny de hoe on a totalement dévié le sens de la Sainte Seine pour mettre en valeur une autre religion. Tsy resaka blasphème iny eto aho zany iteny hevitro tsy blasphème iny or kristianina isany ne vous laissez pas piéger par ces gens-là. Tsy blasphème iny hoe fanosorapotaka na fanompana fa reny no atao hoe transition na idéologie substitution hoe misolo an'ity indray ity solonany ity ary na le tableau de Léonard de Vinci de fa tsy référence originelle fa efa entre guillemets efa interprétation pour une cause monarchique, même pas du tout pour une cause théologique.
Zany hoe mi-instrumentalisena ny resaka fivavahana mba hahafahana mametraka amin'ny toerana resaka politique. Léonard de Vinci. Donc déjà iny tableau Léonard de Vinci iny ampy defa problématika ho aho. Donc za tsy mandray an'iny tableau iny. Ka iny kosa pasteur manambara ny resaka ino moa zany ny Sainte Seine. Non, non, non. On utilise l'image de la Sainte Seine pour faire asseoir la monarchie am'le écusson ery ambony. Fa nareo ma tsy rehefa mijery any sary io de varina am'le table de Sainte Seine sy le izany Jodasy amin'io, izany Jakoba, izany Petra. Fa jereo ambony, eny ambony fa écusson na royauté izay tsisy idirany tamin'ny andron Jesosy mihitsy. Imaginenareo zany anachronisme ny filazany zany. Mialatsiny am'le teny vahiny. Ny anachronisme hoe za zany zao eto en 2024 dia manao live dia en 2024 nefany dia ny ataontsika hoe tsy décoration fa ny zavatra ampiasaiko ato zavatra tamin'ny 1902. Iza no fitahanareo, iza aminareo no manaiky fitahako hoe zany zao amin'ny 1902 zay zany décoration ataoko eny ambony amin'ny 1900 zany zao 2024 izay iny Léonard de Vinci pour tsisy raha mialatsiny tsisy raha iny zay Sainte Seine nanao any zany fa guerre idéologique zay idiratsika eto. Io zany iny scénario ny festin des dieux sy manao parodie ny Léonard de Vinci dia tena le guerre idéologique entre ny wokisme, les nouvelles religions tiana ho apetraka ho référence sy ny soi-disant les millénaristes izay miady am'zareo. Zany hoe mise en scène na guerre idéologique. Zay le izy. Tsy blasphème iny. Tsy blasphème iny. Fa io ny atao hoe transition idéologique. Miala avy aty amin'ilay tradition makany any amin'ilay nouvelle religion officielle. Avela koa any aloha iny tadidio kely anatin'ny coin-ny cerveau-nareo zay zavatra zay. Ka amiko c'est là l'ultime objectif du diable. Le diable a réussi son coup. Zany hoe niexcité tamina resaka blasphème dolo tsika menakavy dia niroboka tany fa nasosiky ny lery moramora avy ato ambany lay tena tiana tongavana zay tsy resaka blasphème mihitsy le izy. Zany hoe manao lecture de premier degré dolo tsika tao anatin'le blasphème fa ilay idée ambadika zay tsy naseho zay le message subliminal ozy tsika nanao publication ihany koa tsika tato hoe misy ny message subliminal amin'ny alalan'ny symbole fa le message subliminal ny passé en douce soko mangina. Ary ao Charles Baudelaire, hein, c'est pas moi qui le dis, Charles Baudelaire avec sa fameuse phrase connue de tout le monde. Ao Charles Baudelaire mais qu'on a revu izy. Ozy Charles Baudelaire ouais. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Ça, nous tenons sur Charles Baudelaire. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Dika malalaka de hoe ny tetika matipaika tsara indrindra na omby nampiasain'ny devoly hamitana an'izao tontolo izao dia ny fandresen'ny lahatra antsika hoe tsy misy aho. Izay exactement izy. Tsy misy resaka zavatra diabolika zany iny. C'est du sport, c'est de la culture, c'est de l'art. Oubliez-moi, dit le diable, faites la fête, j'ai rien à voir avec l'histoire.
zay ve ny zavatra nitranga tonga dia ny samboara misy raha matoa anankiray zay to amin'ny RTL radio RTL France izy zay raha tsy diso mba tsy teniteny foana fa ataoko hoe raha tsy diso dia tellement voatohitohiny izy de nahateny hoe on n'a rien à foutre mialatsiny fa zay misy le terme on n'a rien à foutre de vos avis religieux ozy izy mais nous on veut faire ce qu'on veut faire. Ben oui madame, on a compris ka le izy tsy olana mihitsy le izy fa mitiako atongava rozy hoe zahay koa nefa tsy voafitakareo ary zay ny mbola antom-pisian'ity pejy ity miezaka ny hanokatra ny conscience ny olona amina zavatra mety subtile le izy tsy flagrant fa tsy maintsy ezatsika zay le hoe exégèse zany hoe ahoana ny ahafahana aminao herméneutique na zavatra anankiray izy misy non dit ao ambadika no zany dia elanatsiny fa vous êtes débusqué tsy manana problème amin'ny ara mihitsy tsika tel que l'art fa izao qu'est-ce qu'on en fait de l'art za tsy manana za zao raha ohatra ka omenareo cadeau tableau Léonard de Vinci misy an'iny Sainte Seine iny tena ataoko amin'ny salon j'ai pas de problème avec ça mais la question qui se pose qu'est-ce que j'en fais de cet art azonareo ve les nuances tsy ilay tableau ny problème fa inona ho ataoko inona iny ho ampiasaiko amin'inona iny inona ny sens omeko an'iny eo no mipetraka ny problème ao fa ny art de magnifique c'est exact je suis d'accord avec vous zay zany alohan'ny idiratsika lalindalina kokoa am'izay am'le zavatra nitranga iny dia mafaly milaza aminareo mpanaraka ny pejy satria tsika zao miakatra midingana ambonimbony kokoa am'izay rehefa mataonany maro tsika eto dia mba tsy hoe mandeha gona fotsiny misy manontany anah masy ina moa ny tanjonao amin'io pejy io misy masina sasany hoe anao politika ve raha orina non apolitika ny eto fa mieritreritra hoe tonga amina stade anankiray tsy tena hoe ambonimbony kokoa fa lalindalina kokoa am'izay tsika dia hanova stratégie tsika ka nanao antso ateto zahay nandritra ny herinandro zay ny amin'ny ananganany atao hoe sakaizan'ny pejy misy antony tsy resaka club de fan satria raha ohatra ka hoe followers efa manana 43 000 followers tsika tsy an'le izy fa oza hoe iza ny olona zay fa mpanaraka ny pejy ka matakatra na mahatsinjo le zavatra tia natongavana dia nanao an'iny antso iny za sy ny vadiko nanao an'iny antso iny zay hoe andao aritsika anao an'ilay sakaizan'ny pejy satria nahoana manomboko zao zany androany efa niteny an'ireo ekipa sakaizan'ny pejy reo hoe ambadiky io écran io am'izao tsika miteny zao manaraka an'ity vantana itya dia mandidina ny olona 50 eo tsy ratsy latsaka ny équipe ao ambadiky ny RGL manomboka eto zany RGL c'est plus une seule personne RGL c'est une équipe zay monde ny réseaux sociaux masy mila voafehy ina le monde na réseaux sociaux raha natsikahatra ianareo de tsy fanaotsika eto mihitsy ny nangataka partage hatramin'izay tsy nanao an'izany mihitsy satria tsy resaka fitadiavana mpanaraka no zava-dehibe fa nanova hevitra izay hoe combat no matoa manao an'ity zavatra de misy combat idéologique tsy m'intéressen'ny olona zany combat idéologique zany na ny olona matetika mantsy hoe combat politique combat économique fa tsy fantatry ny olona ny combat idéologique no source ny zavatra rehetrarehetra ka misy combat zay tsy maintsy idirantsika eto zany combat spirituel de tsy maintsy miadopte tsika stratégie offensive am'izay on se laisse pas stratégie offensive manoloana ny organisation sasany ao amin'ny camp satria ho avoaka keto aminareo ahoana ny camp sasany izay tsy mitsitsy fitaovana moyen vola angovo olona ressources humaines mba ahafahany zareo manaparitaka ny idéologie
ahoana ny afatsika manaparitaka koa fa tsy hoe miezaka fotsiny manazava ny sain'ny olona fa mila offensifa am'izay tsika zany izay no antony ananganana le sakaizan'ny pejy dia mikaondo andro amanalina zany hoe lasa laboratoire de recherche ny sakaizan'ny pejy ny amin'ny fomba afahantsika koa manaparitaka ny positiontsika manomboka zao donc zany a tapitra atreo ny pejy le hoe juste faneho-kevitra fotsiny de fa manana attitudena offensive am'izay tsika satria ny sasany a tsy mitsitsy ery manao an'io io mahatonga ny teny jesosy hoe raha mandeha tereny olo andeha maily ray anao izy de mandeha na maily roa donc tsy maintsy mianticipe koa tsika ao anatin'izany ka etoa zany dia miantso ho atsika azy efa ao anatin'ny sakaizan'ny pejy sy ianareo mpakafy sy mpakasitraka am'ty pejy ity dia manomboka zao tompoko a manana réflexe manao partage tsy de tiako no miteny an'izany fa je suis obligé de le dire satria nina ny antony resaka réseaux sociaux a dia algorithme no miasa ahoana ny afahan'ny Facebook manao suggestion any amin'ny olona zay tsy mpanaraka ny pejy mba ho fatany arakaraky ny domaine misy azy no zany a na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy mise lancer koa tsika tahaka ny zareo ato amin'ny ilany manao ny atao hoe campagne de propagande idéologique mirotsaka fena ao anatiny atao hoe propagande idéologique atsika manomboko zao je suis désolé mety ozy nareo hoe tsy zay no nataonao taloha pastera fa manina zao je suis obligé satria mahita n'lay flatra zalahatso amin'ny ilany a zay tena tsy apozinareo fa tena bien organisé fa en coulisse en douce manao ny ataony dia tena ho iaho hoe misy teny le mpampianatra anaiky ray zay fanodimandry izy pasteur Rabenandrasana Jean hoe azarina miaraka amy rano maloto nanasana azy ny zaza azarina miaraka amy rano maloto nanasana azy ny zaza zany hoe rehefa manasa zaza hitanao le any ambany vohatra tsy haiko nareo raha hita zany zay mbola natratra an'izany le lalao vovoka anao nandritry ny tontolo andro lalao fotaka de ny renibenay tam'izany fotoana zany rehefa vita tonga ny ariva alohan'ny atory tany ambany vohatra de ampandrona anaty koveta be daholo zay de asitrika anaty koveta daholo ny mpamaraky rehetrarehetra ny boakely rehetrarehetra de maloto le ranon'le koveta de tezitra raha fotsy be de natsipiny miaraka am'le koveta zahay rehetra kay zay re mbola ao anatin'le rano zay le hoe azatsipy aorinany miaraka amy rano maloto nasana azy zaza zany hoe ny zavatra zay tsy ilaitsika dia aritsika fa ny fomba fiadiny zala efficace tsy mamenatra ny mianatra ny ataony zareo ka dia anao an'izay tsika janky dikan'izay zany nous sommes en ordre de bataille guerre idéologique ty ataotsika ety satria ozy Paoly apôstôly tsy zany no teny an'izany fa teny Paoly zay ho ampiaritsika arabaky teny de nasiko traduction teny frantsay eo anilany mba hazava satria indraindray le dika teny malagasy somary limité ihany de ity no ny tenyny Paoly dia ho azavaiko aminareo ny antony mahatonga ny hoe manova famindry tsika zao de atao zany mitodika amin'ny ekipa rehetrarehetra ao ambadiky ny écran zay sakaizan'ny pejy handray ny andraiky ny manomboko zao zao ny voalaza zao hoe Efesiana 6:12 fa isika tsy mitolona tsika tsy miady aman'olona eto tsika tsy apolitika eto tsy politique eto donc on est libre comme des électrons libres donc on peut taper sur tout le monde mialatsiny les termes mais c'est ce qui va se passer on peut taper sur tout le monde et on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit ni aux institutions gouvernementales ni aux institutions religieuses ni à des célébrités ni à des personnages publics, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit parce que nous sommes libres. Donc, tsy miady amin'ny olona tsika, tsy mitolona amin'ny fomandraozy Paul, fa amin'ny fanapahana. Ino ny fanapahana io de jereo fanasiko entre parenthèse. Domination. Domination, voilà. Misy lobbying, io le domination. Io lobbying io tombo de système na réseau. Il faut créer un lobbying idéologique. Fa tsy vita mitatatata fotsiny
eny ambony tendrombohitra tatatata fotsiny eto amin'ny Facebook tatatata fotsiny any amin'ny gazety fa tsy maintsy misorganiser-tsika en ordre de bataille atonga ny atao hoe domination tsy maintsy tonga am'izany ho azavaiko hoe ahoana fomba tongavantsika am'izany sy amin'ny fanjakana entre parenthèse autorité eto zany dia ho anareo mpankafy ny pejy sy mpanaraka ny pejy any amin'ny sehatra ara-panjakana misy anareo rehetrarehetra any dia vous êtes nos ambassadeurs quel que soit nos couleurs politiques tsy mory ty exercice ho ataotsika ity satria zaho manana ny loko politikako dans le sens hoe za tsy d'accord amina politicien ohatr'zao fa quand il s'agit de l'intérêt général du peuple de Dieu, il faut se surpasser en couleur politique, se surpasser en ethnie, oui, côtier, se surpasser en conviction religieuse, se surpasser en conviction idéologique. Afaka amin'ny resaka tsara amin'ny silamo, afaka amin'ny resaka tsara amin'ny agnostika raha ohatra ka misy cause commune azo atao fa tsy midika fory zany hoe anaraka ny fanao sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao izany ambadiky zany rehetrarehetra zany dia le prince du ce monde natao entre parenthèse le izy amdika teny frantsay le prince de ce monde eny amin'ny rivotra eo zany ny adversaire atsika ry mpanaraka ny pejy rehetra miady amin'ny prince de ce monde donc tsy mandeha botolo fotsiny fa ozy zao sosy hoe raha andeha misy olona hanafika fanjakana anankiray tsy hipetraka va izy aloha andinika hoe ampy ve nisy atsika hiatrehana amitafika matanjaka eo alohantsika ny tafika eo alohantsika tompoko dia matanjaka le idéologie resaka eto ils sont déjà bien structurés, bien organisés, bien financés. Donc, ils ont une avancée plus que nous. On est en retard, très en retard. Mais, vaut mieux que tard que jamais. Fa tsy afaka ny angina fotsiny am'izao tsika fa tsy maintsy miréagir. Nous zany milaza am'izao sady efa manao introduction sahady am'izay zavatra ho lazaiko eto fa l'esprit du mal no edivantsika eto du mal grand M dia le prince du monde de ce monde izay mampiasa tadidio tsara fa eo am'izay le lecture apocalyptique efa nanoratra boky momba ny apocalypsia amin'ny teny frantsay fa ny problématique ny apocalyptique dia zao hoe le prince de ce monde le prince de ténèbres utilise les lobbying domination les autorités de tout genre, autorité religieuse, autorité politique, reo no bibidia mialatsiny misy karazan'olo le bibidia le avy any an-dranomasina sy avy ety atanety apocalypse ny resatsika eto manaratra sady amin'ny teny eto hoe le bibidia tsy hoe biby hoe iny fa misy tandroka de iny fa misy rambony non c'est une image métaphore nampiasainy jaune fa ny ao ambadiky le bibidia dia les autorités sy les dominations ireo no force de frappe ampiasain'ilay esprit du mal donc adversaire ngeza be zany eo alohantsika atody miady mambato ve tsika eny raha mieritsika fa en ordre dispersé tsika no manao karazana système na éthique ny Martin Luther de hoe éthique de station, l'éthique de station Luther, ina l'éthique de station tsy se regrouper amina association anankiray satria ianao mantsy rehefa mise regrouper ao anatina association dia vulnérable zany hoe rehefa ao anatina association ianao zay mahatonga atsika miady amin'ny institution ianao rehefa mise constituer ao anatina association dia repéré ianao de rehefa repéré ianao dia visible rehefa visible ianao dia vulnérable ka rehefa mifrappe ny adversaire dia fantatra hoe etsy ianao no frappena na zao ny fomba fiadinao fa en ordre dispersé tsika any amin'ny secteur atsika tsirairay avy any amin'ny sehatra misy atsika tsirairay avy any donc any tsy misy mahita dans le sens hoe tsy misorganiser en ONG non tsy hanangana fikambanana tsika tsy hanangana institution tsika fa kosa misorganiser
mba ahafahana manao le éthique de station tanao le station hoe eto station zao de eto station zao de iny avy eo a mise relayer en système na réseau. Zay aneny fomba fiadin'ny société secrète na ny franc-maçon na ry zala antichambre ny franc-maçon reo a zay avy aty amintsika io fa nalainy zala nangalary zala. Zay zany izy ka ny combat zay voizitsika eto a dia tsy maintsy ifanometana antsika amina système de réseautage. Eto a zany de manao antso zay mahatsara an'le zavatra hoe invisible tsika zany ao anatina église invisible zao manangana an'le fiangonana invisible aho zao za tsy anangana fiangonana visible hoe andeha anangana fiangonana tsy haiko hoe RGL church non tsy hoeninareo mihitsy zany na andeha anangana chapelle lerianany non tsy aty zany. D'ailleurs on est contre l'institution. Par contre nous allons instaurer l'église invisible de Jésus-Christ any amin'ny fiarahamonina misy atsika any incognito invisible fa efficace dia miantso antsika rehetra ao ifanometanana hanao an'izay système na réseautage zay ka ahafahantsika mifanometanana sy mifanome vaovao sy mifampita hoe inona indray ny force de frappe tokony ataotsika satria nahazo information tsika amin'ny namana anankiray zay amina secteur ohatra zao ary ananina donc il faut aller vite en fonction an'izay information azo zay mba ahafahana miéclairer ny rôle atsika eto dia mitaiza miéclairer ny vahoaka mba tsy ho lalaoviny reto miseho azy ho dadany reto sy miseho azy ho mamany reto. Zay le izy satria tonga am'le tenin'ny soratra masina hoe tahaka ny ondry tsy misy mpialy ondry viravirainy zala arak'izay hitiavany azy fotsiny ihany. Zay zany le izy. Donc on va fonctionner comme les sociétés secrètes. Oui, je le dis, je l'assume, je le dis haut et fort fa saingy tsika tsy manangana confrérie na fikambanana non tsy anangana zay tsika fa travailler en réseau izay ny ambadikilay sakaizany pejy. Hiditra am'izay ary amin'ny wokisme satria zay ny resahako teo le wokisme sy ny jeux olympiques ahoana io satria raha mijery ny description an'ilay famaritana tariam-boalohany tsika tsy hoe famaritana moa zany fa ilay fomba nampidiriko an'ity émission ty a le hoe loza manambana apocalyptika de za hoe manoloana ny fiakarany wokisme ahoana fandehan'le izy sy ny fifandraisany tamin'ilay jeux olympiques. Les jeux olympiques koa secondaire fa fitaovana nampiasainy zareo fotsiny iny ahafahany tanareo zay le système na réseau ampiasainy hoe atondray misy tataka mialatsiny am'le terme njatovo ataoko mahitsy le izy mba ho azonareo atondray misy tataka ahafahana mivoy an'le wokisme andoranga ampidirina na hatramina resaka hoe iza nazony marché an'lay organisation tout est pensé planifié dans ce sens-là. Ok, ny jeux olympiques teo a occasion ultime ahafahana mivéhiculer foto-kevitra ultime fatatsika loatra ny laza zany hoe jeux olympiques zany tsy adala ireo marika matanjaka indrindra eran-tany no miady mifandrombaka mba ho isany atao hoe sponsor officiel ny jeux olympiques na partenaire officiel ny reny ka midépenser somme astronomique za tsy miteny hoe somme énorme fa astronomique mitovy amin'ny galaxie io zany ngeza zany pour une histoire de visibilité ngeza be ozytsika hoe mety verivola izy non les visibilités averiko visibilité havako mpanaraka ny pejy eo sakaizany pejy eo ry mpanaraka ny kristy isany na tiatsika na tsy tiatsika mbola eto an-tanytsika fa tsy any amin'ny abakabaka ny petraka raha te hitory filazantsara atsika ho efficace raha tiatsika ny idéologie atsika hivoizana dia tsy maintsy averiko tsy maintsy mitady ny stratégie rehetrarehetra mba ahafahany atao hoe visibilité
fa za ny stratégie ny adversaire amin'ny ilany ahoana ny afahana mametraka an'izay le visibilité zay tsy adala ny mpanao publicité manao ny atao hoe matraquage publicitaire matraquage na mijery youtube ianao vao mandeha kely le film jerenao même pas 5 minutes dia pa mandeha kely reny dia pa misy dikany le visibilité plus mandalo ambany masonao le izy plus ny subconscientnao mandray sans le vouloir misy non misy miteny hoe tsisy fiatraikany amiko reny publicité reny paster za manna mafolo be enjana be io fantatry zalahy le hoe inona ny besoinnao inona ny attentenao inona ny tadiavinao tout ny zavatra ataonao sur internet ny recherche ataonao manao achat en ligne ianao mandeha miantsena anao mampiasa carte ianao carte de fidélité tout ça afaka mametraka caricature na besoin sy lay personnalité ny olona tsirairay donc ciblé ny zavatra rehetrarehetra ny message ampitaina aminao fa tsy n'importe quoi hoe atsipitsipiko amin'ny sary fotsiny any vola be ny landrana amin'ireny donc zany a les questions na visibilité nampiasaina tamin'ilay jeux olympiques bien sûr misy resaka retombée économique ao ambadika le izy zay tsy mandany zany a mais pas que ary eto iantso anareo isarika ny sainareo izy nahita ny tamin'ny fotoana nandresen'ny Djokovic any Alcaraz moa le adversaire an'iny tamin'izy le nitomany rehefa nahazo ny médaille d'or inona ny zavatra nahavariana amin'iny fandreseny Djokovic iny le célébration natao Djokovic nandoalika izy dia mivavaka izy dia nanao signe de croix Djokovic dia avy eo izy nananganao ohatr'izao dia rehefa tamin'ny remise de médaille dia nalainy lacroix-ny dia noroany ohatr'izao dia mbola nataony ohatr'izao indray dia io zanao hoe ka zany nefa fanao andralam-panao baolina efa mpanao zao ny zavatra mahavariana tsy mbola ému mihoatra no tamin'ity indray mitoraka ty aho izy Djokovic amin'ny carrière nefa efa manomboka mamaraparana ny carrière izy io or mialatsiny fa tsika malala tsara ho an'izay ao anatin'ny domaine sport zany niveau jeux olympiques amina tennis zany farany za tsy tena farany ambany fa maivana zany tsisy dikany zany tennis compétition de tennis jeux olympiques zany raha par rapport amin'ny compétition grand chelem ohatra Roland Garros Wimbledon Open d'Australie sy ny sisa be dia be le grand chelem enjeu vola be enjeu honorifique be maivana be zany atao hoe champion médaille d'or amin'ny jeux olympiques zany or comment se fait-il ka io no tena nandrasan'ny Djokovic mafy ka ozy izy hoe io no tsy ampy tamiko bon milaza ny commentateur sportif rehetrarehetra hoe io sisa no trophée tsy ampy teo amin'ny loka azony Djokovic fa efa azony daholo Roland Garros Wimbledon Open d'Australie tsy haiko tsony ny tournoi be dia be raha-tany zay ny commentaire superficiel mais vous trouvez ça logique ave raha ohatra ka hoe valeur monétaire andresana maivana be mba nijerijery any ny documentation hoe ohatrinona ny vola raisina amin'ny médaille d'or sy sisa raha par rapport ho an'ny zalahy tennisman andresako fa tsy niresaka ny athlète tena tsisy dikany raha ampitaina amin'ny vola azon'le rony amin'ireny grand chelem reny ny tennis andresako eto or tena ho an'ny Djokovic ohatrany tena hoe iny zany ny coupe super coupe pourquoi symbolique le izy symbolique le izy ho anazy satria ho anareo zay nanaraka ny carrière ny Djokovic za tena anisan'ny fan ny Djokovic alors de tsoroko eto je suis un grand fan de Djokovic non seulement pour la personne en tant que hoe tennisman na enjany izy fa le conviction le zalahy iny tsy miditra débat tadidinareo izy le tsy nety natao vaccine mihitsy tamin'ny resaka covid noho ny conviction religieuse nananany zay tsy partageko aloha azava tsara mesaka nolazainy izy hoe complotiste sy sisa fa ny admiration ko amin'ny Djokovic de ty vitan'le zalahy iny refuser ny compétition internationale grand chelem noho ny fijoroany amin'ny idéologie c'est pas facile de dire non
à une compétition internationale zay anao numéro 1 mondial tsy le bandiband kely ery amy quartier le mba mianatranatra manao rakety kely numéro 1 mondial ary ny placenao en jeu misy en jeu ngeda be de le placenao numéro 1 mondial on l'a tout fait mafy nazo an'le zalahy iny tena mahatratra ny pression tany amin'ny aéroport hoe aiza ny anany passeportnao aiza ny carte ny vaccinao tsy aiza zao tena on lui a fait des misères Djokovic fa il a tenu bon satria manana ny conviction izy zay tsy partageko iaho aloha tsy andreko tsara fa je respecte quelqu'un mijoro amin'ny conviction idéologique na dia tsy partageko azy c'est quelqu'un de valeur quelqu'un c'est une personne de principe averiko tsara il faut surpasser une différence religieuse tsy mipartager les convictions liria tamin'ny tsy nanaiky nanaovana vaccin azy fa ny tena ny admireko azy de le hoe wow il a osé dire non à l'argent pour ses principes vitsy ny olona manana zany qualité zany am'izao andro mba tsy lazako hoe isan'andreto faratsakandreto raha tsy misy vitsy ny olona manana zany qualité zany et que pour une personne de sa trompe ray zay fa fomba anankiray nanehoany koa ny tsy fakasitrahany zavatra nitranga tamin'ny cérémonie d'ouverture iny dio zay hoe bon satria zany ity jeux olympiques ity samy ho ampiasaitsika samy voy ny froto-kevitra sy ny firaikevitra zay tiany ijoroana anao ny akoho izy any afaka hiteny ahy hoe navoakany azy nakroany le noroany de etsy izy naseho tsara mihitsy hoe nafaly nareo na tsy faly anareo dia za dia kristianina sy diso katolika izy za luteranina fa miadmire azy am'izay fotoana zay zany hoe ny zavatra tiana tongavana de zao hoe raha reo firenena organisateur niady mafy ny azahoana niny organisation ny jeux olympiques iny nareo hoe mieritreritra fa resaka intérêt financier fotsiny nisy masy ny teny teto hoe resaka sosy io dadapasy tsy intérêt financier fotsiny oui misy resaka retombée financier ny tadiavinao fa tsy resaka fafady tsy resaka intérêt fotsiny satria la preuve raha intérêt dia maiko ohatra ny kany Djokovic teo fa d'ailleurs mialatsiny mamaky ny note koa atao hoe raha naharaka ho anareo zay manaraka ny actualité ny jeux olympiques any France be de be ny hôtel no tsy feno tsy araky ny eritreretanazy hoe tena ho be olona be de nanao investissement ny olona nanangana hôtel na koa nanao renouveler ny hôtel satria hoe ho avy daholo ny touriste maneran-tany au Paris satria Paris zany ville lumière ville manana ny lazany zany amin'ny tantara gaga be ary fa mijery France 2 sy TF1 fa be de be ny hôtel menimenina hoe efa am'izao andro zao mbola même pas 30% ny occupation ny hôtel no feno amin'ny hôtel sasany fa ny hôtel ny multinational no mahazolo qui dit multinational les élites les aristocrates les bourgeois fa ilay hôtel zay tena tsotsotra fa ho an'ny olona rehetra dia tsy tafavoaka donc tsy araky le nilazaina hoe misy tombotsoa économique fa maninona nefa misisika nanao an'le izy any zareo donc eo am'izay tsika zany miditra amin'ilay hoe tsy questionna ty fotsiny io fa fitaovana ity mba hafahana mivoy le zavatra tiana tongavana andao am'izay andao resitsika lay cheval lay sovaly iny miteraka resabe lay sovaly teo amboniny scène la scène hitanareo le amin'ny cérémonie d'ouverture de ambony scène le rano ao Paris betsaka ny débat zay efa niresana tamin'izy io fa mba tsy hanaovana polémique lavabe
dia andeha ho raisitsika ny fanazavana izay nataony organisateur an'izy zavatra io de tsy iza zany fa i Thomas Joly no directeur artistique ny cérémonie d'ouverture dia mba tsisy nresaka hoe interprétation nareo zany fomba fijerinareo zany aleo lay organisateur l'izy misy no averytsika ny teniny de ino no hitondrantsika ny resaka zany hoe makany amy source primaire tsika fa tsy any amy source secondaire na mpanao gazety na interprétation na journaliste na éditorialiste satria re matsy mba tisany ny éditorialiste de fa manana ny fijeriny ihany ko zao no tenenin'ny Thomas Joly hoe non c'est pour propager l'esprit olympique raha enoana ohatrao zany teny zany de hoe bon c'est normal propager l'esprit olympique tazomy tsara zay phrase zay l'esprit olympique inona l'esprit olympique et Thomas Joly ihany no mipréciser amitié et solidarité hono ataotsika hono aloha satria hitatsika ny résultat ny créer division fa tsy solidarité mihitsy déjà c'est tombé aloha mais bon amitié et solidarité ozy Thomas Joly de mbola niteny any koa Thomas Joly hoe inona ary zany iny cheval iny fa iny ane ny créer polémique be hoe cheval de l'apocalypse patati patata samy nanao ny théorie ny tedôly de ozy izy hoe non 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 en théorie français le cheval est l'incarnation de Sequana une déesse Sequana meko anareo eto le phrase ny Thomas Joly alohatsika zany andeha amy zavatra mazava hady le cheval ozy izy est l'incarnation de Sequana io Sequana io déesse izay nazahoana ny anarany la Seine io rano ao Paris io Sequana io dia divinité izy io ary nijery aho amina mythologie sy archéologie dia raha mijery an'ilay sary ianao zany tsy saiky naseko anareo le sary fa tsy tafavoaka fa azonareo jerena sur internet dia mitazona i Sequana io mitazona corne d'abondance averiko Sequana déesse mitazona corne d'abondance ao dia mijery spécialiste ny momba an'io déesse Sequana io izay atao hoe Duccio Canestrini ataoko eto le anaran'ilay ranga spécialiste ny déesse Sequana Duccio Canestrini hoe ozy izy Duccio Canestrini io ozy izy dia mariky ny déesse Sequana ary azadino ozy izy fa ny source ny loharano ny toerana zay misy ny loharano rehetrarehetra eno tsara am'izay ny source misy ny source d'eau rehetrarehetra dia divin daholo amy mythologie satria passage caché entre un monde souterrain et le monde manifeste. Je ferme les guillemets. Ozy izy Duccio Canestrini, les sources sont des divinités zany hoe reo loharano reo izy dia Andriamanitra zay mahatonga atsika amin'ny animista miakohoka amy rano le rano miketrika de miakohoka satria toetsaina mythologie iombonana maneran-tany zany fa tsy atsika gasy reriany dia hitanareo am'ireny ladoany reny reny misy loharano misy rano mipotra ohatsy hoe toutes les sources sont des divinités satria io izy izy dia passage caché zany hoe misy toerana miafina ozy izy passage caché dia passage caché entre ny monde souterrain ho ety amin'ny monde manifeste. Parenthèse tsy malasa sainanareo hoe zany avy aiza ny nipoiran'izany
tsy hitanareo ve misy plagia zany? Tsy heninareo ve hoe misy copie-coller zany? Allez, on va faire un exercice. Ny rano source rehetrarehetra dia manambara divinité, toerana passage caché entre un monde souterrain vers le monde manifeste, parenthèse, récit de la création Genèse, tome Genesis, inona ny zavatra tamin'ny voalohany? Rano, l'eau. Oui. Ary ny fanan'Andriamanitra dia nambomba teo amboniny lalina dia irruption an'le monde de Dieu ou des dieux no se manifester ety ivelany ka natonga ny création. Izany natonga ny mythologie babylonienne nanao any 7e merveille du monde, le jardin suspendu de Babylone. C'est le jardin des dieux. D'où le jardin d'Éden. Eh oui. Donc, lecture mythologique no hitondrana azy. Miainga avy amin'ny teniny Duccio Canestrini. Dia mbola tarito koa ny sainareo. Le déluge. Ny safodrano zay mitranga tamin'ny Noa, en parallèle ny épopée de Gilgamesh. Ao. Ny dia mandeha mitsambikina be tsika tonga hatrany amin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy. Symbole avy amin'ny monde souterrain Kristy nataony Jona mpanao batisa nasitrika ao anatin'ny rano dia manambara n'inona le hoe ho faty izy, idina any amin'ny fiainatsika izy ary mitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Zay ny sens symbolique ny batisan'i Jesosy, nasitrika any ambany rano, monde des souterrains, monde des morts. En mythologie rehetrarehetra tany manambara ny symbole de la mort, l'eau, et aussi de la résurrection, satria l'eau source de vie. Donc zany ambivalent, la mort au fond, la résurrection sur la surface. Batisan'i Jesosy, récit de la création, dia ampitahao amin'ny Sekoana, la déesse de la scène. Ewa, maharaka daholo a. Dia croyance ny olona hatramin'izay mihitsy zay io resaka rano io a, ohatra amin'izany ny inona filaza lay fontaine de jouvence, voilà zay fampianao anatin'seko, la fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence dia ohatrany hoe fontaine zany hoe ny olona antitra zany te retrouver une jeunesse, retrouver une deuxième jeunesse, dia miaraka amin'ny teny izy amin'ny sary, amin'ireny atao hoe icône archéologique reny no ahitanareo azy, dia miaraka amin'ny teny izy miditra ao anatin'ilay fontaine de jouvence, voaka avy eo izy lasa jeune fille kely, zany hoe renouvelé, lasa une autre personne, satria zay inona ny ambadiky zany sary rehetrarehetra zany, de Sekoana mitazo la corne d'abondance, de fertilité. Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalany eo ambony rano, ny fanan'Andriamanitra teo ambony rano. Écoutez bien, l'Esprit de Dieu sur l'eau, ensuite avy eo no nisy irruption de la vie, la création. Dia mandeha tsika ny amin'ny baptême de Jésus, letika manambara ny fahafatesany ary nananganana azy aveo manambara ny résurrection. Ao a, dia manambara n'inona foana zany? La quête de l'immortalité. La quête de l'immortalité. Hoe ahoana no ahatonga an'ilay jeunesse foana tsy ho rodana mihitsy fa ho tanora lalandava, na le immortalité. De le immortalité tompoko io ao anatin'ny époque ny atao hoe transhumanisme atsika amin'izao fotoana izao, la mort de la mort,
izany profeta ny transhumaniste Ray Kurzweil sy ry GAFA rehetrarehetra Google, Apple, Facebook, Amazon. Ils ont déclaré qu'un jour nous allons vaincre la mort. La mort fait partie de la vie. Tuer la mort, c'est tuer la vie. La mort physique, c'est impossible. Non, 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 non. Les morts ne marina fa le fofonaina tsisy tsony fa azony zareo atao tsara amina resaka teknôlôjia sisa zay tsy idirantsika fa nisy vidéo nataontsika taloha tany a mba hivereno jerena ny transhumanisme au moteur de recherche de ho azonareo nytiako tenena fa laha ny andro raha mbola hiverina am'izay. Donc eo no mipetraka ny fanontaniako, c'est là que je me pose des questions. Voilà, je me pose des questions rehefa nanondinika an'izany rehetrarehetra zany a rehefa teo alohako zany donné rehetrarehetra zany de zao hoe ty explication mythologique an'ilay soavaly teo amy la scène iny. Qu'on le veuille ou non, na tianao na tsy tianao, zay le hoe manana honnêteté intellectuelle ry namako mpifanandrina aminay, dia ianareo ihany no manosika anay, zahay le vendrana, zay le bado, zay le iniaro, zay le inculte ho ianareo, fa ianareo lay illuminé, ianareo le cultivé, ok, pas de problème. Fa ianareo ihany no manosika anay hanao lecture intertextuelle. No tsy zahay manao fananina hoe andao hanao lecture superposée, zay le intertextuelle fa maninona akambanao eto ny création, ny rano sy ny baptise zao sosy sy eto amin'ny ilany eto ny déesse Sequana. Ianareo nanosika anay hanao zany lecture intertextuelle zany noho iny scénario tamin'ny Jeux olympiques iny, satria nahoana tamin'iny fotoana iny nareo dia nalahatra reo tsara mihitsy ilay Léonard de Vinci sy ilay repas des dieux, les festins des dieux. Donc zany a ianareo mihitsy no manao lecture intertextuelle satria ianareo mana programme de substitution na transition de la nouvelle religion. Vous avez utilisé les mêmes méthodologies que nous utilisons, donc permettez-moi d'utiliser la lecture intertextuelle puisque vous l'avez utilisée. Soyons honnêtes, intellectuellement parlant. Soyons honnêtes. Donc, il y en a rien à nos lectures intertextuelles, dire je vais utiliser vos propres armes contre vous autres. C'est tout simplement ça. J'invente rien. Je ne fais que récupérer ce que vous avez dit. Donc, do iverenatsika lay sovaly tamin'ny cérémonie iny. Où no aretsy? Expliquez-moi s'il vous plaît, mba hazavao ao hoe les safidy, le choix successif et la synchronicité calculée entre l'entrée de ce chevalier, la tête de Marie-Antoinette coupée, le feu d'artifice ensanglanté. Azadiny vereny jereny l'izy a tsy nisy afa le feu d'artifice tery amin'ny abakabaka zay nafalin'ny olona rehetra tsara tary fa nisy feu d'artifice anankiray aorina ny nanapahana ny lohan'ny Marie-Antoinette dia feu d'artifice amin'ny endrika ra mandriaka. Ary avy eo nifarananareo amin'ilay caricature parodie ni Léonard de Vinci sy ny festin de Dieu. Expliquez-moi, est-ce que c'est par hasard les successions, les fifampitohizany ary les synchronicités? Ina les synchronicités ny filaharany voarindra tsara ary tena bravo fa enjanareo amin'ilay firindrana izy fa averiko aminareo izy hoe est-ce que c'est par hasard ny filaharan'ilay atao hoe chevalier zay lazaina hoe qui marque la déesse Sequana, bon, peu importe. Avy eo la tête de Marie-Antoinette tapaka tazomina eto le lohany dia ramandrika. Avy eo dia misy an'ilay feu d'artifice ensanglanté, zany feu d'artifice miendrika ra, ary les caricatures ni festin des dieux en comparaison ni Léonard de Vinci. Nareo ihany no manosika anay hoe
ataovy ny lecture intertextuelle dadapasse. C'est le tableau que vous nous faites. Resiko dia mba haveriko aminareo koa ary le izy. Tsy ampy, mbola tsy vita an'izay. Par ailleurs, mba azavao amiko hoe les mixages zay natao tamin'iny resaka chevalier iny fa ho an'ny olona zay tsy matadidy ndrindra masitsika misy teny français hoe le diable se trouve dans les détails. Efa nataoko sopapa zay tamin'ny publication tao fa nareo ma tsy faly fotsiny manao j'aime j'adore hitanareo le phrase keliko reny et le diable se trouve le diable se trouve dans les détails hoy aho dia eto izy averiko indray de zao hoe ho an'izay matadidy tsara fa tam'le promotion alohan'ny anomboany Jeux olympiques dia misy le atao hoe clip de promotion ny Jeux olympiques dia ny chevalier noir ao anatin'le spot promotionnel juste avant l'ouverture ny Jeux olympiques dia le chevalier noir avec rehefa tonga le jour de safady le spot promotionnel juste avant dia chevalier noir. Fa lay cavalier le jour de la cérémonie, chevalier pâle. Et oui, quand on regarde quelque chose à la télé, on regarde tous les détails, mon vieux. Fa tsy hoe tsara tare be, wow mahay misy soavaly mihitsy gevana any ambony ranomasy, mahay be le vazaha. On n'est pas dupe. On regarde, on analyse, on regarde les détails. Chevalier noir, spot promotionnel juste avant, chevalier pâle, couleur chaque fois, pendant la cérémonie. Io le hoe deux en un, mixena tao anatina anankiray ireo zavatra anankiroa ireo. Ina ny tiana tongavana. Il y a rien de hasard satria ile olona Thomas Joly zay nataoko référence to dia olona mahay resaka art sy mahay resaka mythologie. Donc on joue beaucoup sur le symbole, on joue beaucoup sur tout ce qui est message subliminal ao ambadika na resaka mythologie zany no kirakiraina tao anatin'iny zavatra iny satria raha nanaraka les commentateurs araky ny mythologie zao araky ny zao araky ny zao araky ny zao. OK. Donc, vous avez joué avec la mythologie, on vous suit dans votre sur propre terrain. Bon, andao aritsika hiditra hoe lecture mythologique io dadapassy fa aza raisina devoly fa misy métaphore ampiasaina ao ambadika na lecture symbolique na illustration. D'accord? Andao ary hiditra ao anatin'izay mentalité zay. Fa inona kay ny atao lecture métaphorique? Na lecture na symbole, izany angeny atao lecture apocalyptique. Dikany atao apocalypse, c'est pas la fin du monde. Non! Désolé ho an'izay olona mieritratra hoe manambarandro farany iny, ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Ny apocalyptique dia zao hoe révélation, fanambarana zavatra fenina amin'ny alalana sarisary sy angano sy mity. Iza nanoratra ny apocalypsie? Zao ahoana ny natonga an'izao nanoratra ny apocalypsie de zao il était sous surveillance d'un pénitencier romain, tsy mahazo mamoaka littérature itsony zao noho izy manao propagande de foi dia mba ahafahany mapita ny asa sorany dia nampiasa langage mythologique izao nanoratra ny apocalypsie mba ahafahana manafina ny message ao ambadika na fiction. Ny romanina fantatrareo tsara fa olona tia mythologie, adalana mythologie, ils en raffolent. Dia rehefa nandalo censure teo anatrehan'ilay chef pénitencier ny apocalypsie zao de wow, enjana kosa zany tantara dramatika zany oe misy bibidia, oe misy dragon, oe misy an'izao. Or reny le atao hoe code ambadika fa les messages subliminal na fenina ohatran'ny olona anankiray hoe napita message amin'ny en guerre dia tadinareo tamin'ny deuxième guerre mondiale
dia ozy izy général de Gaulle tamin'izany fotoana zany hoe les carottes sont cuites zay nyteneny général de Gaulle de les allemands zay nihaino an'le izy de mirediredy le frantsay les carottes sont cuites dia zalahy mandray ny message ary midesiky manao transcription an'ilay message dia mazava ny dikan'iny zay natonga ny zalahy nandresy tamin'ny débarquement de Normandie satria mieritreritra Hitler fa any izy moa anarany toerana anankiray efa nanaovako vidéo teto izy hoe nisy armée fictive nataony zalahy allié de nakany daholo ny allemand dia nisoko mangina taty Normandie ny allié de nandresy ny allemand. Mais tout ça, il faut un message caché dia nakaché. De zay koa fampiasany zao neto. Donc, ianareo mampiasa anareo non, lecture mythologique io fa tsisy idirany resaka fivavahana, tsisy idirany resaka blasphème fa zay c'est de là, c'est de l'histoire, c'est de la mythologie. OK, mais zay le fantaniko, zay l'intérêt hoe c'est pas l'art qui est problématique ni la mythologie zafady tsy ny angano atsika malagasy dia mampiasa ny angano hanabeazana ny ankizy fa qu'est-ce qu'on en fait de la mythologie noho zany dia lecture amakiko ny interprétation nareo de lecture apocalyptique satria mitovy mihitsy ny méthode tsika fa ny anarany fotsiny hoe apocalyptique ny anankiray fantatro artistique ave zay le izy. Donc ny Kutuzafy no Alexis no zany rehefa terenareo zay no lecture intertextuelle avy aminareo natonga zany dia azavao amiko zay zavatra zay. Par ailleurs rehefa nisy an'izay lay mixage lay chevalier anankiroa zay dia lasa ny saiko ary précision kely zay tiako apetraka eto zany de hoe message subliminal iny na tianareo na tsy tianareo misy message subliminal tao ambadiky reny rehetrarehetra reny zany. Le chevalier noir ina sens ny chevalier noir apocalyptiquement parlant dia d'abord manambara ny déclin de l'humanité raha mamaky ny apocalypse nareo. Il parle du déclin, il y a 4 chevaliers de rehefa jerenao place des chevaliers noirs dia il annonce le déclin de l'humanité zany hoe mietry ny raha olombelona jereo ny zava-misy am'izao fotoana zao. Ary le cavalier noir zay miaraka am'lay ohatrany amin'ny apocalypse izy misy an'ilay tanareo le ohatrany balance iny dia ohatrany marque ny justice fa tsy justice fa le balance dia manambara pénurie sy famine et désolation. Lecture apocalyptique andraisako eto zany. Ataovy am'izay ary ny lien ampifandraiso am'izay le hoe Sequana déesse d'abondance zay no tiana handresena lahatra hoe non, on est toujours bien, tsisy atahorana, mbola ao anatina abondance tsika. Nefa tsika mahalala tsara fa ny civilisation occidentale dia ao anatina déclin am'izao fotoana zao fa l'avenir de l'humanité c'est en Asie et en Afrique. Fa miezaka mafy ry zalahy occidentaux, zalahy européen mbola miany mbola te amitsika ny lakle efa tsy antsony lakle. Donc mbola mampiseho hoe tsika mbola dadana, tsika mbola enjana, tsika mahavita zavatra. Aza matahotra fa l'abondance est toujours là. C'est ce qu'on voulait rassurer aux Européens, aux Français. Mbola ao anatin'ny abondance, amanontany ianao ny économiste rehetrarehetra, la situation est critique. Malala tsara daholo angamba ny ray aman'olona zay mandray volany amin'ny CAF, ny allocation familiale, any amin'ny remboursement, ny soins. On n'est plus dans cette époque d'abondance. C'est fini, ça. Mais on veut cultiver l'illusion d'abondance.
on est dans l'abondance. Mbola ao anatin'ny atao hoe tretrika atsika, mbola ao anatin'ny atao hoe milay tsika, nefa tsika efa tsy milay tsony fa efa io. Dia apatoriana, c'est le fait de donner du pain au peuple pour qu'il et donner du divertissement pour qu'il ne pense pas à sa souffrance ni à son déclin. Somatsy hoe fa ahoana ty, fa ahoana ndao fety, wow, champion du monde, wow, Jeux olympiques, wow, Léon Marchand, wow, des andoli. Mais le retour à la réalité va être dur. On n'est plus dans l'abondance. C'est dit que les chevaliers de Sequana dia frappé comme nini chevalier noir. Nareo eny tiampiasa le chevalier noir ako. Manao copie kely nareo avery amin'ny apocalypse dia mba azavaiko aminareo le chevalier noir any dia manambara famine, manambara déclin, manambara hoe mijojo ny zavatra. Dia nisy koa raha olona fa nanao interprétation parallèle les cavaliers iny dia mitovy izy zareo am'le cavalier Charon, SHARON, zay eo amboniny hitanareo le cavalier Charon zay mandeha eo ambony lakana, le passeur des âmes du monde des vivants vers le monde des morts. Fa iny tsy dirako iny fa mba information hitako tetsitelo. Bref, ny tiako atongavana riavana manina manao zay détour ngeza be zay dia hoe isika zao dia ao anatin'ny atao hoe transition vers un autre monde. Ary eto ny position ko lazaiko anareo hoe za tsy manambara farandro, misy ny tena efa akaiky ny farany ny bepa fa efa akaiky ny farany. Non, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et nous tsara, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Les mondes, l'abondance, c'est fini. Le monde de papa et maman, c'est un autre monde. Un nouveau monde est en train de naître. Un nouveau monde se met en place. Arizany te hametraka ny monde vaovao io, zala wokisme. Eo am'izay tsika miditra ao anatin'ilay wokisme sy millénariste aveo. Te hametraka tontolo vaovao, norme vaovao, référence vaovao. Le monde ancien est terminé. Raha ohatra ka mbola teo anatin'ny abondance ianao dia midina ao anatin'ny wokisme. Fa zay olona manohatra ny wokisme dia ils vont être pauvres. Mais c'est ce qui se passe, bon sang, am'izao fotoana zao. Rehefa tsy miditra ao anatin'ireny karazan-javatra reny dia tiany lalaovinao amin'ny resaka business. Rehefa tsy miakohoka amin'io le monde vaovao na le idéologie vaovao io ianao dia tsy misy abondance ho anao fa c'est la famine, la ruine, l'échec qui t'attend sur le plan humain. Donc on est dans une transition. Ary isika zao no témoin vavolombelona manatry maso ny basculement avy aty amin'ilay monde tsika taloha. On n'est plus dans ce monde-là, on est dans un nouveau monde. Alors c'est quoi ce nouveau monde? Ce nouveau monde dia inauguré, tsy hoe le wokisme, les nouveaux mondes dia ny inauguré azy dia zala wokiste fotsiny aloha, fa ce n'est que le début. Ny teny aho tsika rehefa manao publication eto amin'ny page dia tsy hoe sanatria tsisy atao dia hoe andeha hanao publication indray, andeha hanao statut indray ohatran'ny olona le hoe te hanao statut. Tsika rehefa manao statut dia misy antony daholo tompoko. Dia vous savez, ce n'est que le début. Le wokisme n'est rien du tout, ce n'est que le début. Fa izy no inauguré an'ilay nouveau monde. Hiditra am'izay tsika ary am'ilay wokisme. Mety tsy inonareo am'izao zavatra lazaiko zao fa ny adidiko dia miteny dia aveo nareo azonareo averina ty amiko le izy rehefa tsy ilainareo. Ny wokisme dia c'est une religion.
c'est pas une idéologie, c'est une religion fivavahana teraka ao anatin'ny milieu universitaire no namolavola sy nanaparitaka azy io. Ny wokisme dia teraka atao monde universitaire dia pour la première fois tamin'ny monde universitaire dia ao anatin'izany zareo ny objectif dia afana mi remettre en question ny base fondamentale rehetrarehetra amin'ny fiainana, remettre en question anisan'izany théorie du genre, ny resaka race, ny resaka fanekena ny natura mihitsy. Ary inona le wokisme zay hoe wek zany hoe éveillé hono zareo no éveillé zay masy le ao ambadiky le hoe wokisme zareo no éveillé dikan'izay zany a zay tsy ao anatin'io firaiky-hevitra io de olona matory zay olona bado satria zareo hono mahita amin'izao tontolo zao d'un autre œil, tsy mitovy amin'ny fijerintsika fa manana fijery hafa mihitsy olona illuminé, olona éveillé. Ary ny tactique eto am'izay tsika mahatonga le hoe inona nahatonga nanapa-kevitra le hoe hanova fomba fiady tsika. Ny tactique an'zareo dia ny milieu universitaire. Zareo zany tsy madany andro eny misy any zavatra ataony amin'ny TikTok, amin'ny Facebook fa ny tena attaque-ny zareo voalohany de any amin'ny milieu universitaire ny prof any no iformatena an'ireo zanatsika zay mianatra any université, any ny modelena ny modèle paradigme intellectuel any amin'ny université, any amin'ny tany ketsa zany. Satria tsotra mazava ny tanjona chamboulement du monde, tena inversion des valeurs, inversion des normes no tanjon'ny wokisme. Exemple tsotra tsy mamorona ahitanareo hoe à quel point on marche sur la tête zao. Za tsy miteny hoe rapitso, za tsy miteny afaka 5 taona, za tsy miteny afaka 10 taona, am'izao ahitanareo hoe inona le ao andohan'ny zanahy ato amin'ny wokisme reto. Mialatsiny anao terme cru satria miresaka anatomie vatana, ny pénis na ny filahin'ny lehilahy dia tsy eken'ny wokiste ntsony ou organe sexuel masculin satria ozy izy zareo le sexe ne détermine pas le genre. Zany hoe je peux avoir un pénis mais je ne suis pas un homme. Tu peux avoir un vagin, mais là tsiny amin'ny terme mahitsy, un utérus, mais t'es pas obligatoirement une femme. Vous me suivez, hein? Zany hoe misy déni de la réalité mihitsy hanika am'izao tsika miteny zao edivan'ny wokisme ny scientifique satria ny scientifique de miainga avy amin'ny atao hoe fait scientifique, miainga avy amin'ny atao hoe fait scientifique. Tezitra amin'ny biologiste ary zalahy hoe nareo izy izy mbola ancien monde no miteny an'izany hoe pénis égale sexe masculin. La preuve any amin'ny resaka administration dia tsy tiany zareo ntsony le amin'ny théorie du genre hoe zasina monsieur et madame zany ntsony fa tonga de ny anaran'le olona fotsiny satria manelingelina androle rony le izy. Izay natonga le hoe elle au lieu de hoe il tsy mety ntsony. Imagine nareo fa hatrany amin'ny conjugaison zanatsika raha pitsy iova. Taloha tsika nianatra conjugaison je mange, tu manges, il mange, elle mange. Ça n'existera plus demain. Fa tonga de je mange, tu manges, elle mange. Elle. Efa miatra le elle. Ho fafanany amin'ny cochena amin'ny administration le hoe mademoiselle fa hoe mampietry ny féminisme hono zany. Tanareo le connerie rehetrarehetra zany zavatra mbola tsisy dikany fa ahitanareo en surface fotsiny ny zavatra hitranga. Donc ny organe sexuel dia tsy manambara genre mihitsy fa izaho sy anao izy no misafidy ny genre. Zany hoe je peux avoir un organe sexuel masculin mais za no déclarer tenako hoe non je suis une femme. Zay ny wokisme. Ny wokisme, les mentalités wokisme antipesatsika eto.
ary ny tena gravy am'ty tantary ity de zao za tsy miditra resaka finoana eto a fa miresaka zavatra terre pragmatique ny zavatra gravy am'ty tantary lasa zala scientifika zao a dia lasa fahavalony zareo satria scientifika dia miainga avy amina zavatra normal izy anatomie sisy donc jantsika am'izao fotoana zao rehavako dia tsy ao anatin'ny atao hoe transition malaza be le transition énergétique fa ao anatin'ny atao hoe totale transition des mœurs ny éthique sy transition du genre etc zay mahatonga amy teny hoe isika zany zao dia témoin vavolombelony ny atao hoe basculement avy amina monde anankiray ho any amina monde vaovao mba tsy ho lazaiko zay hoe zaza bon ça ne tient qu'à moi raha fijeriko azy dia on est déjà en plein dedans on est dans la fin d'un monde c'est fini le monde fatatsika omaly c'est fini amin'ny école sasatsasany any frantsa de ampianarina ny zaza mbola vo 5 taona tompoko hoe non c'est pas ton organe sexuel qui te définit hoe petit garçon ou petite fille mais c'est à toi de choisir ozy enjana ane zany zany hoe any amy primaire zany de fa manao propagande nle idéologie zareo zay mahatonga anazy zareo ils sont malins efa structuré efa tafiditra any am'reny programme na enseignement reny izany no nahazo ny marché ny amy resaka hoe ty programme arahina mitodika manokana amin'ny ministre ny éducation nationale tsy fantatry hoe iza no nomenareo ny marché ny amy resaka programme national arahana quel groupe quel courant philosophique na idéologique na convictionnel no akamakama bonina nareo tao ambony tao ka iconfienareo ny éducation ny zanakay fantanina mipetraka zany manana droit isika ray aman-dreny hantany ny ministère de l'éducation nationale fa tsy hoe tikano tsy tikano zanatsika reo a manana zotsika hanohitra za eto tsy sanatria mitariky any olo anao grevy fa resaka grève intellectuelle grève idéologique tsy zay zavatra rehetrarehetra asianareo atelinay de ho atelinay fa c'est l'avenir de nos enfants qui en coûte tsy adalan'ny olona mitaky am'zany ka tsy haiko hoe anjaratsika atrika hoe iza no manolotra ny programme arahana ao ministère ny éducation mba te alalan'ny zany a miasa ianareo réseau am'izao fotoana zao miasa ianareo background any ambadika any a mba trandrao kely hoe zay de mba manaova retour aty amiko hoe inona ny programme politique éducation nationale hitondrana ny fampianarana ao Madagasikara tsy resaka politique ty fa resaka guerre idéologique alors moi ici je serai votre porte-parole raha ohatra kosa ka hita fa hoentina makany akady reo zanatsika zay zany defa miantso anareo zay mpanaraka sy mpakafim-pejy any amin'ny secteur misy anareo any mba hitrandraka kely anzay zavatra fa je ferme la parenthèse ka eo zany mipetraka hoe inona no hitanareo tao anatin'ny cérémonie d'ouverture iny de tsotra io courant io maranitra ry lerony fetsy ry lerony dia non seulement izy mienvahira ny université atsika fa nahita koa izy cheval de bataille anankiray image le cheval teo cheval de bataille anankiray misinfiltré ny wokisme zany tsy fikambanana so de mieritrerina zay tsy nahita zany fikambanana wokisme zany fa misinfiltré ny zala zay le matao hoe le fomba fiadiny zareo no ianaratsika tsy maintsy en ordre de dispersion tsika mitsofotsofoka any anatin'ny secteur any mba ahafahatsika mahalala ny zavatra rehetrarehetra de ry zareo misinfiltré any amin'ny parti politique surtout zala any amin'ny gauche extrémiste any amin'ny parti de gauche izay peace and love
dia tena avanana be ry zareo a misurfe manararoatra n'ilay souffrance lay fahoriany lay fiarahamonina ohatra fotsiny zao a ry zalahy tena ny wokisme no anisany nanararoatra n'ilay nafaty any George Floyd tadidinareo ka nisina le Black Lives Matter marina fa tena mijaly ny mainty-hoditra surtout ny famille-ny George Floyd fa enjana be ry le rony tonga dia ry zalahy wokista no voalohany miseho défenseur an'ireo famille ireo dia mivoy an'le Black Lives Matter fa zay le mamparikoriko an'ity zavatra ity zay mapervers an'le wokisme. Ils ont utilisé la souffrance des gens pour leur cause personnelle afahana mivoy ny wokisme fa idirana daholy io karazana cause na combat sociétal rehetrarehetra io. Ao anatin'izany wokisme zany tsy mametraka an'zareo hoe raha tianany iadivana amin'ny rasisme ozy izy a dia mila ankalaina ozy izy ny fotsy-hoditra ka inona moa zany tsy mialakatsy ve dia mitra ambodepona ihany zany hoe racisme anti blanc za zao tsisy miteny satria ny voiziny mijaly mainty-hoditra mijaly mainty-hoditra ok tena marina zany ary mijaly ary tena mbola ao anatin'ny aditsika fa izao ny solution omeny wokisme dia zao hoe politique anti blanc dia inona zany arao vokany satria zay zany zao ny misy vague na zay idéologie zay dia vokany zay le hoe manao effet domino le izy ny vokany dia ny s'organiser am'izay ary zalahy taty amin'ny extrême droite zay le gravy am'ty tantrary ty ny s'organiser am'izay ary zalahy dia ny suprématie blanc le olona ty ametraka suprématie blanche matsiaro vo hitsakitsaka dia manao réaction am'izay ry zareo fa ity no zava-baovao tsy nanao tsony ohatran'le tamin'ny androny Ku Klux Klan tanareo le Ku Klux Klan le manao le chapeau pointu iny de le hoe zao fa niova stratégie ry le rony dia ils ont compris la leçon zay nampianariny retsy zay le famindra aretina de nampianariny retsy dia qu'est-ce qu'ils ont fait dia ozy izy hoe bon miditra ao anatin'ny parti politique kotsika mba afahatsika mener ny combatsika de miditra ao anatin'ny parti politique de extrême droite io ny sasany dia am'izay fotoan'izay ony a zareo hono zalahy extrême droite na koa zalahy reto atao millénariste reto ozy izy no les seuls défenseurs des valeurs de la famille zany hoe hitany les points faibles hoe hitsakitsary zareo ny notion de famille zahay no défenseur ny droit de la famille zahay no défenseur ny religion zay vetavetainareo teny amin'ny jeux olympiques zahay no défenseur ny religion zay natao de reny hitanareo zay mipoitra amin'ny Facebook TikTok reny hoe non Jesus faites attention ce sont des charlatans ce sont des manipulateurs mba azahoana ny atezeratsika dia hirotsaka any am'zareo faites très attention tsy mitondra pancarte Jesus dia ce sont des amis fa zay lazaiko hoe hitany les points faibles de alainy iny de manao récupération izy de izy no miteny hoe zay défenseur any famille zay no défenseur any religion zay mba nisevany wokisme dia joevany am'izay le izy faites attention c'est une tromperie avolenta ka ho iaho hoe izy ary reo olona zay toa miseho mpiaro ny fivavahana kristianareo toa fa tsy tena miaro averiko toa miseho mpiaro ny fivavahana kristianina les défenseurs de la religion chrétienne entre guillemets ce ne sont que les millénaristes eo amitsika izany hiditra amindray izy le millénariste avezany nazahoana an'ilay millénariste mbola azavaiko aminareo eto sao de ozinareo tsara ko le izy pasteur fa omeko anareo le izy vao miainga ny resaka de zao izaho raha manatombotsoa zafinandro Jean-Luc mba tsisy ambiguïté fa mazava ny resaka zaho dia mi se désolidariser tanteraka je suis pas
d'accord avec les millénaristes na dia défenseur farouche ny kristianisme ary izy ho azavaiko ny antony ny akamaroantsika kristianina de miaraka tamin'ireo satria ozy dare ka izy kosa miaro an'le sainte seine ka izy kosa miaro an'le blasphème ka andeo iaraka am'zareo. Attention, je me désolidarise des millénaristes izay misandoka tsy ndriko tsara misandoka ho mpiarony religion chrétienne na dia za koa aza contre absolument ny wokisme ary farouchement contre ny wokisme satria ho ana reo anakiroa reo de samy dangereux, extrême dangereux daholo reo. Ina ny antony, pour quelle raison mahatonga amin'ny tena zany dia andao am'izay resaka le ina le millénariste par définition. Ina le hoe millénariste dia ny millénariste de se baser amina fanaovana interprétation littérale na arabaky teny ny apocalypse toko faharoapolo andiny fahenina. Reo zala millénariste hoe isy fanjakana rivo-taona de hiaraka anjaka amin'ny Kristy isika. Io no nipoirany mouvement millénariste sur le plan théologique resako fa politique mbola zavatra hafa. Oui. Sur le plan théologique dia ny millénariste zany enjana be le rony littéraliste be zay ma fondamentaliste azy dia nanao lecture littérale ny apocalypse 26 izy zao no voalaza zao hoe sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany ireo de tsy mba ananany fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo-taona zany hoe zalaony zany hiaraka anjaka amin'ny Kristy. Ireo zany le hametraka amin'ny Kristy ho mpanjaka politique, hametraka ny atao hoe théocratie. Je suis contre la théocratie tout en étant pasteur. Je répète, ny objectif anzala dia te hametraka ohatra tamin'ny andro voalohany hoe Jesosy apetraka ho mpanjaka le firenena tena ara-politique eto fa tsy mpanjaka ara-panahy de hametraka amin'ny théocratie satria le théocratie iny no ahafahana manohitra amin'ity zavatra zay netretiny contre ny wokisme ty satria fantatry zala hoe zala reto tafiditra ao anatin'ny autorité, tafiditra any amin'ny fitondram-panjakana, tafiditra any amin'ny organe de décision rehetrarehetra. Donc mba ahafahana amin'ny contre-carré an'ireo dia tsy maintsy mametraka rafitra théocratika mba ahafahana my contrebalance fa ahafahana hoe ahoana ahafahana manapotika an'ireo zavatra rehetrarehetra reo. Iza reto millénariste reto lavalava le izy anao fa mialatsiny satria tena nikaroko aho hoe ahoana sy ahoana. Misy karazany roa ny millénariste fiangonana. Mialatsiny tsy manana haine envers une dénomination fa milaza ny zava-misy. Misy millénariste dans le monde catholique ary misy millénariste dans le monde protestant. Le monde protestant les plus dangereux. Protestant no miteny eto. Misy millénariste amin'ny monde catholique ary misy millénariste amin'ny monde protestant. Restsika aloha le millénariste monde catholique izay tsy hoe anarana fikambanana izy fa mouvement dia zareo mivoy ny mouvement atao hoe CD vacantisme, CD vacantisme, courant catholique millénariste dia ireto le izy CD vacantisme. Raiso aloha fa azavaiko le izy aveo. Ny CD vacantisme dia avy amin'ny teny hoe vacante, zany hoe zareo reo zany de mieritreritra fa vacant ny poste ny placen'ny papa. Tsy manana papa tsony zareo tsy ny katolika rehetra mieritreritra an'io fa l'extrémiste. Mieritreritra zareo reto ao anatin'le CD vacantisme fa nous n'avons plus de pape depuis le pape Pie XII. Hoe ny papa farany reconnaissavany zala ao anatin'ity mouvement CD vacantisme tia dia ny papa Pie XII. Taorian'ny papa Pie XII de tsy nisy intsony ny papa
akatoaviny zareo satria nahoana satria taorinan'izay ny Vatican II. Ny Vatican II raha tsotsorina fotsiny dia tsy tiany zareo satria lasa mireconnaître an'ireo fiangonana hafa, zany hoe manana objectif œcuménique ny Vatican II, de halandry lerony io zalahy traditionnaliste zany. Lazainy zareo koa hoe source ny hérésie marino katolika hony a ny Vatican II, ny liberté religieuse sy ny sisa. Dia mba ahafahana zareo mamikitra tsara sy ahoana filaza zany, ianao mantsy rehefa manana position anao a tsy ampy fotsiny tena hoe zao ny position antsika, fa ahoana ny ahafahana mobiliser ny troupinao. Pour mobiliser sa troupe tsy maintsy mila fahananao zavatra izy mba hahatonga azy tsy ala amin'ilay position voizinao. De inona no nampiasainy zalahy CD vacantisme reto hoe bon satria le poste du Saint-Pierre n'est plus occupé, aiza zany tsika no mamahatra dia mandeha ry zareo a mivoy betsaka raha natsikafo ny ao amin'ny YouTube ao misy be de be ry zareo norirany ny resaka apparition mariale, zany hoe fisehoan'ny masiny Marie taty aoriny. Hafa le apparition mariale taloha, mariale eto Marie, fa apparition privée misy aza mahita fahitana zany en privé, apparition de Marie izay mampitondra hafatra hony ny amin'io monde décadent amin'izao fotoana zao io. Vokany dia zareo anisan'ny mivoy betsaka ny resaka complotisme religieuse. Jereo YouTube dia mahita be de be nareo misy religieuse, misy prêtre, misy hatramin'ny évêque cardinal izay ao anatin'le mouvement CD vacantisme, fa aleony le rony tsy miseho betsaka fa mamoaka zavatra aty ambadika izy. Ina zany ny objectif an'zareo dia ny hoe tsy maintsy averina amin'ny toerany ny église katolika zany araky ny filazany azy avant ny Vatican II, dia mba ahafahana ho tonga am'izay eno tsara tsy resaka théologie, zany hoe la religion utilise la politique maintenant pour rétablir leur idéologie, dia tsy maintsy averina le modèle monarchique alohan'ny révolution française satria fantatry ny maro anisa fa iza ny tao ambadiky ny révolution française dia ny groupuscule n'olona vitsivitsy izay heveriny mpandinika sasany fa ireo mouvement franc-maçon tam'izany fotoana zany izay anticlérical. Ary anticlérical izy dia tsy maintsy manao zay fomba rehetra mba ahafahana mandrava le cléricalisme de ravana ny monarchie. Donc ny solution mba ahafahana mametraka ndray ny fahefana clérical dia tsy maintsy apetraka ny monarchie. Teo zany hoe c'est impossible, tsy possible ntsony iverena monarchie fa efa république zao. Non, tsy resaka hoe izy mpanjaka vaovao non hoe roi de France, mais c'est le système monarchique no tiana hipetraka mba ahafahana mamerina an'ilay cléricalisme de miverina amin'ny Vatican I fa tsy ekena ntsony Vatican II. Mouvement CD vacantisme aty amin'ny groupena millénariste dangereux be koa ary tena faraza mampatahotra de aty amintsika protestant, asiko mafy ny tenako mangana aty amin'ny protestant io le courant atao hoe dispensationalisme. Adikako le izy io zany ilay courant millénariste protestant izay avy any États-Unis ny tena betsaka amin'izy ity. Le dispensationalisme ara-tantara dia azo lazaina hoe ny voyan'izy io dia Darby, tanao le nanoratra baiboly Darby iny fa tsy de zay loatra fa rigoureux be conservateur. Dia ny nivoizany zalahy raha ty dispensationalisme ity tsy efa miraikitra misy andrena koa dia zao hoe zao tontolo zao izy dia ao anatina chaos total, tsisy raha manjary tsony eto an-tany. Ny vahaolana hitan'zareo dia hoe il faut eno tsara,
il faut absolument que le Christ règne en roi politique. Tsy maintsy mametraka ny Kristy ho mpanjaka mifehy ny tany kristianina isika averina. C'est un peu comme le rêve ary amin'ny côté musulman la charia fa am'le hoe république islamique fa aty amin'ny chrétien koa de misy le nostalgie le hoe tsy maintsy mamerina an'izay lafiny théocratie zay. Isan'ny olona mivoy ary mbola any izy am'izao fotoana zao ary influent amin'ny politicien rehetrarehetra any États-Unis dia le pasteur atao John Hagee. Afaka monsieur documenté kenareo a mijery momba ny ty rangaty a fa tena dangereux be le zala io avy amin'ny monde fondamentaliste évangélique no misy an'izao John Hagee. Izay mieritreritra i John Hagee sy ny namany fa mba hatonga an'le fanjakana rivo-taonan'i Kristy ho tanteraka, zany hoe faminaniny io. Ary io faminaniny io tsy tanteraka ho azy fa tsy maintsy provokena mba ho tonga io dia anjaratsika ozy izy no mi-influencer ny homme politique rehetrarehetra. Anisany tena tratra ny zala-betsaka amin'io ny républicain any États-Unis. Ny sasany isan'izany Trump sy ny namany mba ahafahantsika manatanteraka ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra mifidy olom-boaositra politika hanatanteraka ny millénium. Zay mahatonga ny zala tena miinvestira en politika, tena mirotsaka en politika, tsy resaka poste politika antadiaviny fa hoe iza le olom-boaositra Andriamanitra mitovy amin'ny kirosy mpanjaka izay hametraka an'ilay zavatra nieritreretiny zareo. Zareo reny zany ohatra ny anisan'ny voiny hoe mba tsy isinny atao hoe paix en Palestine zareo contre ny idée de paix rehetrarehetra. Zareo mieritreritra ny retour des juifs satria am'izay masy miprovoquer an'ilay korotana dia ny tanjona dia ahafahana miétablir am'izay fotoan'izay le rêve de reconstruire le troisième temple. Ry Hagee reto no mivoy an'izany. Ary mba ahafahany zareo tonga am'izay tany zay le tous les moyens sont bons, tsy te halala ntsony zala zany fa tena zay fomba rehetrarehetra hatateraka an'io de monsieur rallier zareo a miaraka am'ireto judaïste ireto izay manana attente messianique koa. Samy manana attente messianique izy zany. Ry zala millénium de miandry ny fanjakana rivo-taona miaraka amin'ny Kristy. Io fanjakana rivo-taona io tsy hoe Kristy no avy eto fa ry zala no hampanjaka ny Kristy amin'ny alalan'ny homme politique anankiray ka ry zareo no mifehy ny firenena rehetra. Zay le millénium. Mba ho tonga malaky zay zavatra zay de hoe andao hanao alliance miaraka am'ireto jiosy zay manana attente messianique koa na de tsy kristiana ny messia. C'est pas un problème, ny objectif de hoe andao ifanometana. Dia misy karazana convergence na intérêt miaraka am'izay. Anome ohatra anankiray aminareo tsy apozinareo any américaine misy an'izany pasteur atao hoe Gary Burst zany zay manana milice eno tsara manana milice se préparer amin'ny atao hoe le combat de l'Armageddon. De tena misy kristianina ho amin'ny fitaopivavahana lady maraina dia nomena chevalier ozy izy, chevalier de miaraka amin'ny épée dia atao eo ambony lohany leo le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit je te nomme chevalier fa Kristy ozy izy mila miaramila hametraka azy ho mpanjaka eto États-Unis am'izay fotoana zay ny fomba nazany azy fa tsy États-Unis rery fa maneran-tany mazava ho azy. Fantatrareo ve iza ireo olona izay nanafika ny Capitole miaraka tamin'ny Trump tany États-Unis le tsy nanaiky ny valim-pifidianana iny tsy mbola nisy hatramin'ny tantaran'ny Amerika ry zala millénariste reny. Armé jusqu'aux dents le rony satria izy tena mieritreritra ny tenany mihitsy hoe chevalier de Dieu miaraka amin'ny olom-baositra zay hametraka an'ilay millénium. Tsy kilanao ty zavatra ty. Ary zay no anisany antony ngezabe anankiray akoatran'le liberté any Amerika hoe
tsy ho possible mihitsy ny droit porté de l'arme sy ny arme fitaovam-piadiana zany raha nahita anareo a mba jereo sur youtube mba curieux rehefa tafiditra atao amin'ny capitole ry lerony de mivavaka ry lerony aloha avy namono namono polisy nandratra olona nanimba zavatra nanimba miteny ratsy nanao vavabe avy eo izy de nanala satroka de mivavaka hoe merci Dieu voilà tu nous as emmené dans ce capitole ainsi de suite patati patata mba azonareo an-tsaina hoe aiza ho aizitsika hafaranako am'izay fa lavany fa voatery miodina ohatrazay ina ny any ny tahotra ozana hoe any Amerika zany paster fa tsisy idiratsika ty Madagasikara eo indrindritsika zao ny zavatra mampatahotra satria miattireny olona io modèle c'est un modèle de société ny zavatra mampatahotra ary tsy afeniko aminareo fa za je suis cash de olazaiko anareo ireto kristianina zay milaza azy ho défenseur mpiaro ny moral sy ny religion chrétienne reto dia tsy tena conviction de foi fa tahaka anyreto olona reto prétexte io ahafahany zareo mametraka ny influenceny any États-Unis de tena mipetraka zay zavatra zay mijereo Madagasikara tsy blablabla ny zavatra lazaiko anareo eto fa zavatra misy ohatra fo zao ny Amerika manaovanareo recherche sur internet nisy zany atao campus croisade pour Christ zany volavolainany lay tanora ho lasa extrémiste campus croisade pour Christ misy koa zany atao hoe conférence des officiers chrétiens zany ny tanjony zareo dia ny mamolavola ny tafika rehetra tany mba ahafahana déclencher ny Armageddon le Armageddon eto dia tsy inona fa te hametraka an'le hoe Kristy mpanjaka politique tsindriko tsara zay zavatra zay dia miséduire le izy tena mahasarika le izy satria ireo tanoratsika reo mahita hoe ka reo kosa ane paster no défenseur ny valeur chrétienne miaro ny valeur atsika kristianne eo mametram-pantiny hoe est-ce vrai sa tetika anankiray ampiasaina io ahafahana mahazo ny sympathie-ny olona io resaka millénarisme io dia hita ao anatin'ireny le fiangonana fondamentaliste évangélique za tsy miteny évangélique fa fondamentaliste évangélique satria misy koa ny fondamentaliste protestant fondamentaliste catholique vo nilazaiko taminareo teo io anefa mahazo ny majorité any États-Unis zareo le l'Amérique profonde ozy tsika ireo no be mpifidy indrindra ary zay indrindra no mampatahotra ahy Madagasikara tatoato zay mijery ny mouvement charismatique fondamentaliste mihetsiketsika ao Madagasikara dia ohatrany malasalasa ny saiko ireo le lazaiko hoe les fous de Dieu ireo milaza fa ireo no olom-bo fidin'Andriamanitra ireo milaza fa illuminé hainy zareo tsara mihitsy am'izao fotoana zao ny mijongle ny resaka politika sy ty resaky ty eo ny tena manahirana am'izao tantara zao tsy resaka valeur chrétienne zany mihitsy ny mamaiky azy fa izay no fomba azahoana ny fony olona de ampiasaina zany noho zany matahotra fa tsy évangélisation no atao eto Madagasikara ny mouvement sy fihetsiketsena be deabe mitranga am'izao zao tena évangélisation ve sa prosélytisme dans le but azahoana adepte faran'izay betsaka ary hametrahana an'le atao hoe lobbying rehefa fa masarika aloha le hoe mitory lazantsara manao spectacle ary manao fampisehoana ary manao fa quel est les liens politiques
Et entre ces mouvements, je me pose des questions. Satria mitovy tsisy valaka am'izany le zavatra ataony zalahy millénariste ary Amerika. Stratégie zany zao dia envahir le monde politique pour no zany miantso ahy eto ho atsika rehetrarehetra izay milaza atsika fa ho naman Jesosy. Misy film fantatra loatra ny fitiavako an'ilay lakabaniny iny. Ozy izy lay mijouer rôle Jésus tao anatin'ny lakabaniny hoe rehefa nantany Mackenzie hoe qu'est-ce que tu en penses de la religion, de lay olona mijouer rôle ny Jesosy namaly hoe la religion, ozy izy a l'homme a créé la religion pour faire des esclaves, mais moi je veux un ami. Eto zany todiky toute dénomination confondue, tsy misy samihafa ny fotom-pinoana ivitsika, miantso ny naman Jesosy rehetra, les amis de Jésus, et non les fous de Dieu. Mialatsiny, nous n'en voulons pas. Ny hanamafisatsika ny importance ny mazava-dehibe le fiangonana invisible fa tsy le fiangonana visible, les institutions. Satria fona tompoky lahy sy tompoky vavy tsy tokony hiteneny ty afa ho teneniko. Les dénominations religieuses à Madagascar sont vendues et corrompues. Je suis désolé. Les dénominations religieuses à Madagascar sont vendues et corrompues. Miten pocket, miten vola. Nous zany antso ataoko dia ny hoe non, atsangano tsy atsangano fa andao hiditra ao anatin'ny l'église invisible, fa l'église visible manahirana. Handiso fanantenananao, haratraratra fahatany ao ianao. Noho zany dia ho anao zay manorina ny finoanao, ny fiainanao, ny herim-ponao amin'ny fiangonana visible, aza mitomany rapitso a. Aza tonga manoratra MP ty amiko aty hoe tena mafy ny mahazo anay dadapasy ao amin'ny fiangonanay ao anana fa zao. Vous êtes averti, hein? Un homme averti en vaut deux. Zay no afatra. Radiola be le message, fa tsy maintsy manao an'izay hoe manahirana ilay église visible. Za tsy miteny hoe ankalao, za tsy miteny hoe elao, fa za hoe aza manorina ny fonao eo amboniny. Sao maratra ny ianao. Sao maratra ao ianao ka tsy te hiraka fivavahana intsony. Firifiry! Ny olona zanaky ny filazantsara tsy te herika fiangonana intsony. Petsaka izy ato, misy mpanaraka amin'ny pejy ato. Hitanao hoe mbola tsy tena fony ihany le monde fa mbola manodidididiny ihany izy, fa hitanao hoe mbola maratra izy. Ka zay le problème. Zalahy reto ny s'infiltrer ao anatin'ireny organisation reny. Zay no lava. Tsy tena fohy fa tena lava. Fa natery ahy mba tiako zaraina anareo amin'ity hariva ity. Ndeha hanondrika amin'ny lohantsika sika, hivavaka amin'ilay Jesosy, zokitsika, malalatsika. Vavaka sika. Misaotra Jesosy eo noho ny afatra izay nampitaina tamin'ity anio ity. Ianao Andriamanitra no hanokatra ny masom-panahy ny tsirairay. Ahatsapany fa ny fony sy ny fianahany dia raha orina eo amina institution n'olombelona, amin'ny olombelona dia ho diso fanantenana izy. Miantso anay ianao hoe mino ny fiombonan'ny olona masina. Fotoana izao hitsangananay amin'ny fiombonan'ny olona masina ny mpino maneran-tany ao anatin'ilay fiangonanao tsy hita maso. Dia ianao Kristy no lohany fa tsy ho avilivily olona amin'izay itiavany azy amin'ny sitrapo ratsiny sy ny fikendrena hafa ao ambadika.
vonjeo ny fiangonanao Jesosy, vonjeo ny ondronao vitsy sisa zay mbola mijoro fa ataony fahavalo hazalambo, ataony sovaliny mihitsy ka tsy mahafantatra intsony ianao. Ifonana aminao koa Jesosy mety teny tafahoatra ka ianao ny Andriamanitra ho hanaisotra zay ao anatin'ny fon'ny olona zay tsy tokony voatazonany, fa zay avy aminao kosa dia aoka irentika tsara hamokatra avy zato eny ary hanafaka ny olona tsy ho andevoziny tahotra araky ny teninao hoe ny izay ny faminy marina no afaka anareo tsy ho andevoziny tahotra intsony. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray sy ny zanaka ary fanahy masina no angatana izany. Amen. Eny ary misaotra antsika rehetra naharitra lava de lava fa dia izay moa no tsy haritra fa tsy maintsy niroso amin'izay tsika. Mirary soa antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.